anao sy fantatro zao finisy tonga fa fantatro fa efa kaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irikiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao mitonga any an-danitra mbola azonao ioarana reo olona efa nivavaka hatramin'izay Sino ny loko ny hitany bariry tarafiny maso andro miletiky maeleza ianao hatrakao ny lo evanjino ny atsara ny laitsito ao anatiny mafino asehony anao nialebeny Halleluja voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana ho antsika rehetrarehetra any anatin'ny tokantrano izay manaraka indray amin'izao fotoan'izao ny fitoam-bavaka en direct eto amin'ny Aki radio ny andramoka izaho ny groupe vavaka fiambenana groupe izay maresy ihany koa izay eto foana dia mifanohana eto foana isan'andro miaraka eto foana dia faly indray izay miarabantsika rehetrarehetra any anatin'ny tokantrano any dia mino ary avana malala fa efa nivonina indray ianao androany hiara hivavaka eto tsika ary tena Andriamanitra dia milaza manao hoe aza mahafoy ny fiarahanareo miangona dia tsika tsy mba manana fiangonana ary havana malala fa ny fiarahantsika miangona dia eto ny telefoninao ny velominao apetaka ao ny écouteuranao apetraka amin'ny toerana anankiray ianao ahafahanao mifantoka dia eo tsika ny miara-miangona ary tsika dia mino sy matoky fa raha hiaraka tsika ny fotsika miaraka ny saitsika miombona ny fanahintsika dia iray ihany halleluja dia miara-mino tsika rehetra riavana fa manatrika Andriamanitra ary ny tena Andriamanitra mihitsy ny efa nilaza manao hoe naiza ny angona ny rona ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany eto amin'ny Facebook ny angonantsika androany tsy roa tsy telo fa maro mihoatra lavitra ny roa sy ny telo riavana fa Jesosy efa nampanantenantsika ho eo afovoantsika izy ny olona anankiray rehefa eo afovoan'ny olona manodidina dia mahita azy avokoa ny olona rehetra manodidina samy mahatazana azy avokoa samy hitany avokoa ihany koa riavana hitany daholo ny olona rehetrarehetra rehefa eo afovoany izy dia mahita ny olona rehetra manodidina ary tsika rehetrarehetra reto naiza toerana misy anao androany dia manodidina ny fanatrehan'Andriamanitra isika manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra ianao manodidina ny toerana misy an'Andriamanitra ianao halleluja eto no mba hahafahantsika miaraka androany satria tsika dia mino fa eto Andriamanitra raha tsy mino ianao fa eto Andriamanitra dia matiantoka ihany ianao na dia tonga eto azy raha tsy mino tsika rehetra riavana fa afaka hamangy antsika eto Andriamanitra dia teteny aminao hoe sao dia lany andro fotsiny tsika miara mivory eto amin'ity toerana masina ity io toerana misy anao io dia toerana anankiray io tahaka ny toerana mahazatra isan'andro ihany io ohatra ny tranonao isan'andro ihany io efa toeranao foana eo amin'ny toerana io fa afaka hivadika ho tahaka ny roime mirehitra izay hitan'ny Mosesy io afaka hivadika ho tendrombohitra ziona io riavana afaka hivadika ho tendrombohitra Sinay izay niakaran'ny Mosesy io toerana misy anao io ny tendrombohitra Sinay izay nafahan'ny Mosesy niona tamin'Andriamanitra ny tenenan'Andriamanitra mivantana taminy tahaka ny resahany tamin'ny Sakaizy halleluja nafahan'Andriamanitra nidina teo amin'izany toerana izany nafahan'Andriamanitra niteny izany toerana izany nisy voninahitr'Andriamanitra teo amin'izany tendrombohitra Sinay izany rehefa profony izany rehefa tonga teo Mosesy
ny fadahatra tamin'Andriamanitra, ny fanatrika tamin'Andriamanitra. Rehefa nidina avela tendrombohitra Sinay Mosesy, tsy Mosesy teo alotsony no hitan'ny zanak'Israely. Ny tena marina tsy azo nataon'ny zanak'Israely akory ny nijery ny tavan'ny Mosesy sy havana, satria namirapiratra feno ny voninahitr'Andriamanitra. Nahagaga ry havana malala, efa teo foana io tendrombohitra Sinay io hatramin'izay. Efa teo foana io hatramin'izay. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, nisy zavatra hafahafa niseho teo amin'io tendrombohitra io. Nisy fanatrehana hafa niseho teo, satria nisy olona teo nitenenan'Andriamanitra. Nisy olona teo natsoin'Andriamanitra manokana hiakatra eny, ary anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga izay mbola tsy hitany hatramin'izay, fa hitany teo amin'io tendrombohitra io. Za andro anotetiteny aminao, teneno ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra tendrombohitra Sinay ity toerana misy aty. Tendrombohitra Sinay ity toerana misy aty. Fantatro fa raha eto ianao ny teny, afahako mifanatrika aminao eto Andriamanitra. Mety efitrano kely dia kely no misy anao, toerana tsy dia manahoana, mety any an-tranon'olona ianao, mety sady miasa ianao manaraka fotoam-bavaka. Fa ny zavatra azoko ampanantenana anao androany dia izao: miantso anao Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra, hiaino ny feony venao, vonina hifandahatra amin'ny venao. Zahavana malala, resiko fahasoavana ho amin'ny foana ny mbola fafahako manatrika fotoam-bavaka amin'ny kalalahana tahaka an'izao. Ho avy ny fotoana, ny foko tery, ny fanahiko tena tery eo amin'Andriamanitra, fa betsaka ny sakatsakana tsy afahako anao an'izany. Ho tery ny fotoana afahako anao an'izany, na dia te hanomana aza tsy afaka, satria ho avy ny fahorim-be hiatrika an'izany tsika rehetrarehetra. Ho avy ny fanenjea, mety ho voafetra hatramin'ny ora afahako mivavaka, ho voafetra ny fotoana afahako mivavaka, fa ny zavatra isaorako an'Andriamanitra dia izao: ny foko efa tsy azo ferana intsony ry havana malala. Fantatr'Andriamanitra ny ao anatin'ny foko fa mangetaheta-ako. Ary izany no mola volanantsika isan'andro eto, mba ho tena ny fonao mihitsy no angetahetan'Andriamanitra. Ny fatanao amin'izany fotoana izany mety tsy fantatro hoe inona avy ny fahoriana mety hiaretan'ity vatantsika ity ry havana malala, fa ny fotsika amin'izany fotoana izany, Andriamanitra mbola hitoy ahita foana fa tendrombohitra Sinay ny fonao. Afaka ahita ny tavan'Andriamanitra foana ny fonao, afaka mirapirata ny voninahitr'Andriamanitra foana ny ao anatin'ny fonao ao. I Paoly apôstôly dia nilaza ry havana malala, mialevina ny tenana ivelany, mialevina isan'andro isan'andro ny endrika ivelany, fa havaozina isan'andro kosa ny endrika anatiny. Aleloia. Ny havaozina isan'andro eto amin'izao fandaharana izao dia ny endrika ao anatiny ry havana. Tsy dia mahaterenay loatra ny hanavao ny endrika ao ivelany. Ianao raha atao efa mitavy voninahitr'Andriamanitra, efa mety ho fiainanao io. Ampy anao izay omen'Andriamanitra anao, fa ny ataontsika eto isan'andro hanavao ny endrika ao anatiny. Aleloia. Amen. Jesosy. Mivavakantsika ety am-piandohana, ataontsika rehetrarehetra hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha azonao atao mihitsy ny mandohalika ao anatin'ity fotoam-bavaka ity dia andaontsika hamoritra ny lohalikitsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hitentsika androany Jesosy, misaotra anao fa mba anisan'ny manana tombony androany tonga eto amin'ity tendrombohitra masina ity. Iona aminao samy antsoinao avokoa ny olona rehetra, Jehovah Andriamanitra. Tsy za rery ny natsoinao, tsy za ereto rery ny natsoinao, fa samy miantso ny olona rehetrarehetra ianao. Fa ny zavatra mahagaga, Jehovah Andriamanitra, na ninona ny sofina eny nandrehanao, na ninona ny fona eny nandreny kasikao, na ninona ka ny feonao ny reny mafy teo an-tsofina teo ny antso anay, ary tsy namela anay, fa natonga anay hiakatra eo tendrombohitra Sinay, natonga anay hiakatra eo amin'ny tendrombohitra Sinay. Aleloia. Iona aminao, Jehovah Andriamanitra.
tompo manolonanao ny mpanomponao ankehitriny manolona ny seza fiandriananao manolona ny tavanao ndreto zay tonga eto anatrika anao Jehovandriamanitra tsy mba olombelona anao trehana eto androany tsy olona manam-pahefana anao trehana eto androany fa andahateny eo anoloanao zay Jehovandriamanitra satria avelanao hiditra eo zay noho ny fahasoavanao ndreto zay rehetrarehetra reto Andriamanitra miazakazaka tonga eto anoloanao amin'ity androany ity betsaka ny olona amin'izao andro ankehitriny zao no miazakazaka manisy mariky ny bibidia Jehovandriamanitra iazakazahany olona mihitsy Jehovandriamanitra ny mandeha hametahana ny mariky ny bibidia amin'izao andro farany zao fa zay Andriamanitra iazakazaka zay hametahanao marika ihany koa tomboka sehanao tomboka sehan'ny fanamasina hitanay ao anatin'izao andro sabata izao dia nitomboka se izay eo amin'ny andronay ka tsy azo esorina intsony manamarika fa zanako ao zay Jehovandriamanitra ndreto zay tonga eto anatrehanao hitady anao hiantso anao hiandrandra anao misaotra anao zay fa efa ela ny omananay ho amin'ny fiavianao fa mandraky tiny androany mbola ndreto zay fa miomana Jesosy misy olona eto Jehovandriamanitra mety androany mihitsy vao miaraka aminay eto mety vao tamin'ny herinandro mety vao tamin'iray volana Jehovandriamanitra fa ny zavatra fantatry sy azoko antoka dia zao tsy tonga fotsiny eto zany olona zany tsy sendra mandalo eto fotsiny zany olona zany fa olona tena natsoinao ary olona tena voninao ho fidinao halleluja misaotra betsaka anao ako betsaka ny olona riavana malala amin'izao andro farany zao mbola manjay ny andro lava ny olona riavana manjay ny andro lava ny olona mahagaga riavana rehefa miresaka amin'ny olona eny amin'izao tontolo izao eny ianao dia ohatra mieritreritra mihitsy ny olona fa mbola hely ty fiainan'ity riavana malala mandray tomboka se ny olona satria mieritreritra fa mbola hitoy lava be mihitsy ty fiainan'ity mbola izy fiainana mahafinaritra be mihitsy fantatro 10 taona 20 taona 30 taona mbola tsy farany zao fiainan'izao fa za androany teteny aminao angatao Andriamanitra teteneno hoe Jesosy ampianaro anisan'ny andro koa ampianaro ahay anisan'ny andro sisa iainako ny mpanao salamo riavana dia niteny an'izany mihitsy ampianaro ahay anisan'ny andro Jehovandriamanitra amin'ny fotoana ianao mahay manisan'ny andronao amin'ny fotoana fantatrao fa kely ny andronao dia hiazakazaka ianao riavana malala anomana ny mandrakizay ianao hiazakazaka ianao hoe ho atongotry ny tomponao dia hiteny manao hoe Jesosy homaniko eto no aviko fa fantatro fa kely dia kely sisa ny fiainako eto an-tany halleluja ary zany ny antom-pisia zao fandarana zao ny tsy hamela ny fonao sy ny sainao hifantoka eto amin'ity zao tontolo zao izay mandalo ity efa ho tapitra tsy ho ela riavana malala ho potika tsy ho ela Babilôna riavana malala fa hampahafantarina ianao androany halleluja hampahafantarina ianao androany hibanjina ny hoavinao misaotra anao zay Jesosy misaotra Jesosy misaotra tompo ataontsika ty raha mahafinaritra be ty andrano hoe hampahafantaro azy Jesosy mbola matanjaka mirinjarinjalo sy miariarena mafy tsy mamety ho afapo ampisainantsika zany tononkely zany tomikiliaina fatratra amin'izay moralo ka ny vola sy ny arena no mibaiky ny fo zay kasaina no lavorary avoko tototerilo ratsy zany misendo hari miezakatrany mankamamy ny fiainanantany efa tsy fantany hoe hoanizy izay nariny zany tsika rehetra ira mafy hoe hampafantaro ahy izay mety
faulukandaloao andeanako mahitseo aminao natsika rehetra androany teny anjany Jesosy ahy ako fantatry fa olokandalo ahy olona tsy janona eto ahy ny tena marina efa kely sisa dia hiala eto ahy Jesosy alleluia fiainanao dia mihinana sy matory fanifanahinao mahantra sady ory tsy mieritreritra sy misaina hoe ny fanahiko mitaraina fa ny nofo mety matsiro karakaraina dia mieritra tsy mampiseho ny tenako ambony izany fantrany izany dia tsy tsaron'ny tsony fiainana eto an-tany e misy farany sy manapetra ny fahafatesana mitovy any olon-drehetra ka hoy aho hoe ampafantaro ahy izay mety afarako tsika rehetra mitsina mafy sy izay rehetra ohatriny androko ako fantatsika ako fantatro fa olokandaloao andeanako mahitseo aminao ampafantaro ahy izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko ako fantatro fa olokandaloao andeanako mahitseo aminao ka hoy aho hoe ampafantaro ahy izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko ako fantatro fa olokandaloao andeanako mahitseo aminao ako fantatro fa olokandaloao andeanako mahitseo aminao ako fantatro fa olokandaloao andeanako mahitseo aminao mahitseo aminao mahitseo Amen Jesosy aho misy olona eto riavana malala atao batisa amin'izao androany zao naraba manokana andravavy nambinina zay mahafantatra tsara hoe inona ny lalan'ny batisa inona ny lalan'ny fiainana mandrakizay ary nanapa-kevitra izy androany hiditra amin'ny ranon'ny batisa fa napa-kevitra tsara ary raha misy fanomanana tena tokony atao raha misy riavana malala tena tokony hiazaka za dia nimiditra amin'izany batisa narahany zany androany dia falitsika riavana satria andevina fahotana olona ray indray
Andriamanitra sy Jesosy sy ny fanamasina amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Raisinay ho fifaliana sy fandresena ngeza-be ho anay rehefa na malala ny misy olona anankiray afaka tena ampelantanany devoly. Ny misy olona anankiray ny sorona teny ampelantanany Satana. Ary ifindra hoe ho ampelantanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisy. Halleluja. Hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany androany. Hivavaka ho any ravavy nambinintsika ary hitsodrano azy tsika mba aleo alasana izy ka andeha ao aorianan'izao batisa izao. Ninina zavatra eo anoloany dia tena Andriamanitra efa nilaza manao hoe andravina nimiko taotona rehetra. Ny olona anankiray rehefa namalala ho tenen'Andriamanitra hoe sambatra dia ny olona iray sady voavelany elo no voasarona ny fahotany. Halleluja. Tsy fantatra hoe inona ny mba fahasambarana tadiavinao? Inona ny mba fahasambarana tena mba nirin'ny fonao hatramin'izay ny havana? Inona mba fahasambarana mba tena tao anatin'ny sainao sy nofinofisinao hatramin'ny ianao mbola kely ka mandraky tiany androany fa za mino fa mbola tsy tonga teo aminao akory le izy havana? Mino amin'izany fa androany omen'Andriamanitra fahasambarana raha vavinambininy. Dia ny fahasambarana tonga eo amin'ny fiainany androany dia hitenenan'Andriamanitra izy manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo ka ary tsy misy fitaka ny fanany. Fahasambarana manomboka eo amin'ny batisy ary fahasambarana iainany mandrakizay izany. Halleluja. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Raha mety ianao dia ndao tsika rehetrarehetra androany haka ny toe-ponina ambinina izay tena ao anatin'ny firehetana tokoa amin'izao fotoana izao. Satria ho atao batisa ary havana malala. Dia ndao tsika androany ary hivavaka dia tena hoe Jesosy azako androany mba hanolo tena ho anao. Raha misy olona efa vita batisa. Halleluja. Dia hiteny izy androany hoe Jesosy avaoziko indray ilay toe-poko tamin'ny batisy. Avaoziko indray ilay toe-poko tamin'ny batisy. Halleluja. Amen Jesosy. Raha misy olona eto mbola tsy vita batisy dia tenena androany hoe Jesosy azako androany mba te hiditra amin'ny ranon'ny batisa. Angatao fotsiny Andriamanitra hoe ampafantaro any marina Jesosy. Ampafantaro any lalanao. Halleluja. Saotranao izay Jehovahandriamanitra ny amin'ny raha vavinambinina izay hiditra amin'ny ranon'ny batisa tokoa amin'izao androany izao Jehovahandriamanitra. Za Jesosy misaotranao manokana satria tsy kely aminay Andriamanitra ny olona anankiray. Mety raha hen'ny olona hafa izany, mety raha hen'ny olona izany dia ozy ny olona izay olona anankiray ve dia inona no hifaliana amin'izany? Fa Jesosy ianao mihitsy anie no niteny Andriamanitra hoe misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao noho ny ampanota iray izay mibebaka. Misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao raha misy mpanota anankiray tena mibebaka marina tokoa. Satria ny fibebahana marina tokoa dia amarinina eo amin'ny batisy. Amarinina eo amin'ny batisy. Halleluja. Dia ndreto izay Jehovahandriamanitra. Ndreto izay Jehovahandriamanitra manolotra ny raha-vavinambinina eo am-pelantananao amin'ity androany ity. Manolotra azy mba hifalianao. Manolotra azy Jehovahandriamanitra hifaliany ao an-danitra ao. Halleluja. Satria fantatra efa amin'izao fotoana izao dia misy fifaliana mezineza. Halleluja. Dia Jesosy mankasitraka anao androany fa tena tsara ianao. Saotra betsaka anao izay ny amin'ny fitiavanao. Androany dia teny eto anatrehanao izy hoe Tompo,
matoy izy miditra amin'izao rano batisa zao dia finoana izay misy atao batisa hanovonjena ho ianao efa tao aminy ny finoana Jehovahandriamanitra fa tonga koa izy atao batisa amin'ity androany ity ary tena eto anatrihanao izy androany Jesosy misaotra anao iteka mahafantompotsika misy tanora mino amin'izany avenir tsara zany viato misy tanora mpandresy viato misy tanora mino Jesosy viato dia mbola ioraka faraky izay matsy misy ohatr'izany ianao apetrao amin'ny tompony ny hoafinao ankehitriny dia tsika iray fo Jesosy antananao napetrako Mumbai ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantananao Jesosy tsika rehetrarehetra hiaranao zany izy zany iranangatany rahavavina ao anatin'izao andro ny batisany dia teny eto anatrihan'Andriamanitra izy manao hoe Jesosy mino anao Alleluia sport dia hira mafy izy hoe Jesosy mino anao ao tenenao anao manotola Jesosy ny antony ivelomanao ny andro rehetra izay mbola omen'Andriamanitra anao eo anao Jesosy Alleluia izay rehetra hiara-dia amin'ny Jesosy Alleluia averitsika izay izay ataontsika amin'ilay version anankiray dia averitsika izay izay Jesosy mino anao afaka mihira mafy mihitsy raha vavinambina ao anatin'izany izy zany Alleluia afahantsika mifantoka tsara Alleluia tsika rehetra minao fa izay version anankiray izay tsaratsara kokoa afahantsika tena mifantoka tsara Alleluia mapetrako izao mapetrako izao ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantananao hanao koa Jesosy Duri Jesosy mino anao manomboka androany Jesosy dia misy olona eto hiara-dia aminao naiza le anao na hotsiky na tomany atoky anao iaina amin'ny lalanao izy Jesosy ary ny teny fikasanao rehetra dia hitiny eo amin'ny fiainany manomboka amin'ity androany ity Alleluia Doria tsika rehetra samy hiara-hina amin'ambinina amin'ny teny hoe Jesosy mino anao anao manontolo anao manontolo ny antony ivelomako manomboka amin'ity androany ity ny antony hirako
tena tsika anatin'izany izany avao zao anatrian'Andriamanitra ny fanoratena anao androany sasasasa koa androany matonga atao anatrianao dia hiteny aminao hoe ny antony ivelomako sy ny antony irako ianao Jesosy io alleluia mitsaoka 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 anao mitsaoka 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 anao mitsaoka alleluia tsika rehetra nandatanana tehira hoe mitsaoka 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 anao Jesosy mitsaoka 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 anao Jesosy mitsaoka anatrianao amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra manaritra fanaritra hodorana eo anoloana ny seza fiandriananao dia ny vavaka sandratra eo anoloana ny fiderana sy ny fiakofana ny Jehovah'Andriamanitra atolotra eo anao zany androany Jesosy ny mpanompovavanao Jehovah'Andriamanitra tonga eto anatrianao anetry ny tenany eo anoloanao manomboka amin'ity androany ity Jehovah'Andriamanitra andeha amin'ny lalanao andeha amin'ny fahamaroenanao hanorotena ho anao amin'ny androm-piainany rehetra fona ny andevona ny lasany rehetra manomboka fiainanao vaovao hiaraka aminao Jesosy alleluia ny antony ivelomako ny antony irako Jesosy mena ny tompo mino anao zay Jesosy to
Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ampidiritsika raha vavinambinina ivavaka eto anatrehantsika rehetrarehetra izy anaovao ny fanoloran-tenany sy ny voadiny eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao batisa izao ampidiritsika izy ivavaka ndahoary. Halleluja. Ry vavakantsika Andriamanitra renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka anao. Misaotra anao Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao Jesosy. Mbola natsoanao Jesosy. Efa natolotra anao Jesosy. Fahotako rehetrarehetra efa nanaiko anao. Ary efa nanaiko nomboana miaraka taminao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy manana. Androana Jesosy dia manako. Mifandresako aminao Jesosy manana. Miantsoa ianao Jesosy. Natsoana anao dia itia Jesosy. Itiavako anao. Manolotra ny tenako anao Jesosy. Itiavo malinatsonao Jesosy. Anao mandrakizay Jesosy malalako. Ianao no mameno fiainako Jesosy. Ny andro rehetra izay iainako Jesosy dia atokako anao. Afoko anao ny andro rehetra. Mitombona ny sehony anao Jesosy. Dia laniko amin'ny fanarahana anao. Laniko amin'ny fanarahana anao Jesosy malalako. Jesosy. Tao anatin'ny fotaka mangitsingitsika Jesosy. Narenao. Natsanganao Jesosy androany. Sasana taminanao Jesosy. Nabenanao fahotako rehetra Jesosy malala. Jesosy. Atolotranao Jesosy ny andro rehetra izay iainako. Vonahinao sy sitraponao Jesosy. Vonahy maraka anao Jesosy. Eny mifanatra miatra amin'ny fofonay koa raha Jesosy. Tsy hivadika aminao intsony Jesosy manalo. Efa novonjenao Jesosy. Efa nofafanao tamin'ny ranao fahotako rehetra Jesosy malalo. Efa nosoratanao amin'ny boky miferana ny anarako androany Jesosy. Manolotra boky vaovao amin'ny tantarako ianao androany Jesosy. Tantara vaovao nosoratanao miaraka amiko androany. Raha manantena soa ambinina. Zanako ianao. Miantso anao. Anahy ianao. Tsy azo nizaniza. Kitianao ampelantanako tsony ianao fa zanako ianao manomboka. Tsy manan-kery aminao ny fahavalonao. Tsy manan-kery aminao ny bebona. Manaiky amin'izany antsonao sana Jesosy malala. Manaiky miverina ao an-tranonao Jesosy. Anjakanao ny fiainako rehetra Jesosy. Ho feno fanahy masonao. Hitaritarana isan'andro. Ary ahery Jesosy iroso. Hibanjina anao an-trano. Hikatsaka an-trano fahamarinanao. Hikatsaka amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ary manaiky mibatisa. Izay atao amiko androany Jesosy malalo. Raisiko izany amin'ny finoana. Amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana ary amin'ny fanantenana Jesosy dia amin'ny fiainana mandrakizay. Ary andova amin'ny paradisa anao Jesosy. Karaha ho avy ny andro izay tianao any amin'ny rahalanitra Jesosy. Dia anisany mampakarinao. Anana elatra rotony volona hery Jesosy. Ary tsy ahita intsony ny zana-tsipiko ny fahavalo Jesosy. Efa miafina ao ambadika anao Jesosy. Efa ny ranao no hitan'izy ireny korina amiko Jesosy malalo. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy mampitianao. Alleluia. Alleluia.
trano fanana Jesosy noho ny rasany fahalavoko impirano lavo mbola natsangana Haleluya tsika rehetra impirano posaka eny tompo Haleluya vokatry ny fianjerako feno olatra ny fanaiko noho ny rasany fahalavoko tsika rehetra ira mafo e mbola nareninao mbola natsangan'Andriamanitra ianao mbola nadrayanao Andriamanitra na dia efa feno fotaka mandrevo ny fahotana ze Haleluya mbola natsanganao zay Jesosy mbola tianao efa nisopotaka sinao vero mandraha Haleluya kely fifaianako anarako anao amizao sisa zao dia hitandrina mba tsy lafo etsony fa tsy sy lafaka Jesosy tananao ifidiriko isakambina ianao le fahazabany sa tontolo zao ianao mifaniloko anazavany lalaka izorako mena Jesosy mbola nareninao mbola nasanganao mbola norasinao satria mbola sinao Haleluya mbola natsanganao ny fiainako mbola nitiavinao foana Jesosy na dia efa feno fotaka mandrevo sinao vera Jesosy mbola nareninao mbola natsanganao mbola norasinao satria mbola tianao mbola nareninao mbola natsanganao mbola tianao na dia efa nisopotaka tianao very Jesosy Haleluya tsy tian'Andriamanitra ho very avana malala ianao zay mijery eto androany tsy tian'Andriamanitra ho very ianao tsy fon'Andriamanitra ho very ianao mbola voninahina amin'io anao Jesosy Haleluya mbola natsanganao mbola isinao ny tananao amin'ny tanam-pitiavanao Haleluya satria tianao ianao mbola nareninao amena Jesosy mbola natsanganao mbola tianao na dia efa nisopotaka tianao very Jesosy Haleluya amena Jesosy raha ianao no anisan'ny olona mila atsangana androany tatsika androany tena Jesosy azako mba hatsangano ako hanangana andravavina ambinina hanangana andravavina ambinina haoriana ny batisa Jesosy mivoaka avy ao anatin'ny rano izy dia olom-baovao fiainana vaovao fifankatiavana vaovao indrainy azy Jesosy ry havana malala atsika rehetrarehetra androany afaka mbola miteny hoe Jesosy eo raha misy olona eto lavo raha misy olona eto efa nanompo an'Andriamanitra na tsara mihitsy nisy fotoana efa nivavaka nyrehatra fa saingy lavo teny an-dalana androany mbola misy tanan'Andriamanitra eto mitsotra anangana antsika tsiray
zavatra ataonao andrano dia zao mba hatoloroko ny tananao dia teneny hoe Jesosy atsangano aho lavo impitony marina fa tafarina ihany ny ravana malala tsy misy marina eto amin'ity zao tontolo zao ity malama ny lalana eto betsaka ny fandrika eto fa androany nizaniza tonga eto androany vonina no atsangana dia anangana Andriamanitra mangataka antsika rehetra androany hivavaka ho andravavina ambinitsika rehetrarehetra any atokantrano any dia tsika hivavaka ho azy fa handia lalana vaovao izy ao aorianan'ity androany ity fiainana vaovao indray no tiavy ary Jesosy dia laza manao hoe indro za maniraka anareo ho tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny ambody feno ambody manodidina ty zao tontolo zao ity ravana zanak'ondry anankiray fa ny ambody manodidina tsy iray na roa na telo fa maro ary samy manana ny tanjony avokoa ireo ambody manodidina ireo ny ambody sasany dia mikendry fotsiny an'izay ampiverin-dalana ny ambody sasany dia miandrikendry tohana fotsiny mba hahafahany miditra sy mandrapaka an'io zanak'ondry io ry havana malala ny ambody sasany dia miezaka mampitahotra sy miero mitondra tahotra sy ororo isan'andro isan'andro ny ambody sasany dia miezaka manangoly mitondra fanangolena manozongozona ny finoanao tsy hijoro samy manana ny tanjon'ireo ambody manodidin'ireo samy manana ny teti-dratsin'ireo amin'io zanak'ondry eo afovoan'io fa ny zavatra ataon'ilay zanak'ondry dia zao tsy mijery an'ilay ambody manodidina alleloia fa mijery ny mpiandry azy mifantoka ny mpiandry azy rehefa mitsangana ny mitehan'ny mpiandry mibaiko ny mpiandry dia izay ataon'ny mpiandry ny ataon'io zanak'ondry io fa tsy mifantoka amin'reto ambody izay manodidina azy reto fa raha manaiky ny mpiandry azy io ambody io ry havana malala manaiky ny baiko ny mpiandry io dia tsy ho lanin'ireo ambody ireo tsy ho voafandrika tsy ho voafitaka ireo ambody ireo satria ilay mpiandry dia mahita tsara ny zavatra rehetrarehetra mitetika reto ambody manodidiny reto andaontsika androany hivavaka ho andravavina ambiny dia hitentsika hoe Jesosy malala tsofinay rano izy amin'izao fotoana izao handeha eny amin'izao tontolo izao Jesosy dia naniraka antsika manao hoe mandeha eny amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara manomboka amin'ity androany ity aorianan'ny batisa dia misy olona ray irahana indray eto hitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny tenany manokana sy amin'ny alalan'ny teniny eny ambavany amin'ny zavatra rehetra ataony Jehovah Andriamanitra mivavaka izay ho andravavina ambiny tsofinay rano amin'ny naranao izy Jesosy ao anatin'ity fotoam-bavaka ity ho rakitra tantara eo amin'ny fiainana izao fotoam-bavaka izao satria fotoam-bavaka no mariana manokana ho an'ny batisany Jehovah Andriamanitra Jesosy tsofinay rano izy fantatra tokoa fa ao aorianan'izao batisa izao dia mety hisy ny fahavalo raha voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia ny devoly kosa hiezaka mandrakariva hamafanana izany hanao izay ahavoafafana izany anaran'izany fa andray amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabatana hoe tsofana rano andravavina ambiny tsy azon'ny devoly fafana tsonja ny anaran'izany ny anaran'i Jesosy tahaka ny tomboka vatsy tahaka ny tomboka se tsisy nizaniza afaky ny amafana izany intsony alleloia fa voasoratra ao anatin'izany boky ny fiainana izany ny anarany ary ho avy ny fotoana ho sokafany boky io dia tsy salasalana fa io ny anarany fahita eo manana fitoerana ny an-danitra izany ravavina izany manomboka amin'ity androany ity manana ny anjarany eo amin'ny fiainana mandrakizay izy ary tsisy afaka ny analan'izany eo am-pelantanany manana satroboninahitra izy eny andohany eny ary tsisy afaka ny anongotra an'izany eny andohany eny amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy entiny ambavaka izy Jesosy malala ianao anatanjaka ny tongony tahaka ny dieravavy ianao anatanjaka ny sainy anamafy ny androny tahaka ny androny tahaka ny diamondry araka ny teninao tamin'ny Ezekela ianao Jehovah Andriamanitra anisy elatra roan'ny voromahery ahafahany manidina apodindray ny fahatalorany sy ny heriny ianao ahafahany mandeha
handehanao ny sitraponao anao ny hirakao hijoro amin'ny fahamarinanao eny fa na dia haniongotra ny ainy araka ny vavaka nataony teo Jesosy dia ho vitany ny joro. Aleloia. Satria tsy heriny ny jorony fa herinao. Misaotra anao azy Jehovah-Andriamanitra, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny commentaire afaka mandefa tsodrano ho azy tsika, afaka manoratra Tsiramboara-miel ny anarany ao anatin'ny Facebook dia afaka mandefa io ty fitoam-bavaka-androany ty dia rakitra ho tantara ho azy tahaka ny boky volamena eo amin'ny fiainany ty fitoam-bavaka ity. Ka raha hanoratra commentaire ianao dia ho hitaneo foana rehefa ho avy ny fotoana mangatsitsika iny izy na misy ady izy na ohatr'izany dia jery an'ity fitoam-bavaka ity izy dia ho hitany ny commentaire na rehetrarehetra eo dia reny indray na ampitraka azy dia ampahery azy ahafahany manao indihany. Ao anatin'ny tihetintsika rehetra dia samy manoratra izay mba teninao tsotranonao ho an'ny samy rafafitsika izany. Tsika rehetra kosa dia hiaraka hanavoatra fanoran-tenantsika eo anaty finalinao tompona ny ady izay hatrehako tsy zay tsy hitanao lalana nalehako lalana nalehako tsy nisy nataoko tsy nisy natao rehefa mety ho adalana. Afaka manoratry tsika rehetrarehetra ao hitsodrana andravavy Tsiramboara-miel ao anatin'izao andro ny batisan'izao dia samy tsika rehetra mametraka teny mandro. Aleluia. Itiny fokotra sosial, itiny fokotra sosial itu sasakalo panaiza-naiza tumpo tena vonina tena mitsy malay. Amen Jesus. Farayo islatatku di mana ratiano no itanan masu la ratiano no itanan masu katena funna itsuru niza metene baka sajiti ansu ni marna ya no fani panuta bali baka Itin fokutan sosial itu ersanda kau naiza tumpo tena funanya numbu kau dirayo ni verena kuinjai mamelaro fautana zena toko chamzai para Israel malala o isala kona nesi fafuna iverna wambala iti uje fana mia iti ajo batsigarecha Itin fokutra sosial naiza tumpo
Halleluja. Mbola mitohy foantsika manoratra foantsika dia alefantsika ity raha anankiray ity sady fampahelezantsika izy ity no iray ihany koa nangatahany rahavavitsika ifampahelintsika androany ary hotsaroanao ty iry ity rahavavy nambinina amin'ny fotoana ianao mety andalo ady na kivikivy na reradreraka dia hotsaroanao ty iry ity hoe hainao ataony zavatra rehetra. Halleluja. Ataontsika izany izasa dia ampahelezana anao ihany koa izay tonga eto androany mety mandalo ady ianao mety kivy ianao dia fantaro androany fa Andriamanitra mbola tsy nio variavana malala fa mbola mahay manao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika izy. Daholo ataontsika izany raha mahafinaritra izany dia ho anareo afaka mbola manoratra foana anareo Halleluja. Afaka mbola manoratra foana tsika mampahely azy ao anatin'izao fotoam-bavaka izao batisana rano be no atao aminy batisana rano be milentika na anaty rano izany no atao amin'ny rahavavy tsily amboramela anao ataony zavatra rehetra ny zavatra rehetra ainao atao ainao atao ainao atao ny zavatra rehetra ainao tompo ny nanova ai ny anjelanao no naneninao vanketriny kiosy zao trangizao ainao vaina ainao atsarai hain'Andriamanitra ny nanovanao hain'Andriamanitra ny nanovany fonao iza zavatra sarotra indrindra izany fa maika ariavana fa ny zavatra rehetra ankehitriny kosa rehetra mandalo ady izy androany dia ina mampian'izany hainao vainy izany Jesosy mbola hainao antsarainy hainao atao fa hoy ny tompo sao Jehova Andriamanitra no nofo rehetra no misy zava-mahagaga zay oh alleluia Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahatalanjona ny zavatra rehetra eo ambany fahefanao Halleluja. Apekaro ny fononao raha misy eto marary raha misy eto mandalo olana sy ady mafy apekaro ny fononao fa tsy miova Andriamanitra ny mafinina tompona vela iainako tonga mifehitrako azy ny fitarainako sangira mitera ny fahefanao dia mitrakindray fa ainao atao ny mafinina to no navela iainako tonga miny ny fitarainako sangira mitera ny fahefanao dia mitrakindray fa ainao atao Halleluja. Hainao atao sigaretra ina mafe hainao atao ny zavatra ainao vaina ainao atsarai hainao atao olana ny zavatra ola ainao vaany hainao atao yaretina tsy esitrany re olana masao zany o iafaka sara gemerikesiaramenyabababababasio alleluia anao tsy rova ho ny falebiazana sy ny hely ny voninahitra sy ny famirapiratana rafiandriana izay rehetra ny an-danitra sy ny fiatana anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandrata olohany ambon'izy rehetra ianao satria mpanjaka ianao manam-pahefana alleluia
Halleluja. Amen. Tsy miova ny herin'Andriamanitra rehefa malala. Mbola hain'Andriamanitra tao ary ny zavatra ohatry ny tsapako azy ary hapana. Arakaraky ny mahakaiky ny andro farany. Ohatry ny vomaika Andriamanitra miasa misimisy kokoa. Halleluja. Satria fantatr'Andriamanitra hoe mihamafy ny fiainana. Fantatr'Andriamanitra hoe mihamafy ny fijoroana amin'izao andro farany izao. Andriamanitra ry havana malala, mahafantatra tsara ny degré any adintsika Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra hoe degré manahoana ny adiny Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Fantatr'Andriamanitra hoe avy fito eny ny laforo. Tsy teny fotsiny ny nidina tamin'izany fotoana izany, fa Jesosy mihitsy ny niara-nidina tao anatin'ny laforo satria namay dia namay. Avy fito eny. Andriamanitra rehefa na mahafantatra hoe rehefa ady manahoana dia inona ny zavatra tokony ataoko. Tsy tsika nanoro ny zanan'Andriamanitra hoe Jesosy mafy loatra nge ny adiko e. Izao mihitsy ny tokony ataonao fa tsy izao. Fa fantatr'Andriamanitra ny ataony. Halleluja. Raha ilaina Jesosy miditra ao anatin'ny laforo dia ataony izany. Raha ny anjelin'i Jehovah no ilaina miditra miaraka amin'ny Daniel ao anatin'ny lavaky ny liona dia ataony izany. Raha ny anjely Mikaela no ilaina hiady ho andro Josoa na ny laona ny fahavalo, ataony izany ry havana malala. Raha ny loza folo no ilainy ny tany Egypta ahafahany maneho ny heriny eo anoloan'ny Egyptiana dia ataony izany. Raha teny fotsiny ny ilaina ampitsahatra ny tafidrivotra tamin'ny andron'ny mpianatra dia ataony Jesosy izany. Halleluja. Fa Andriamanitra manana ny fomba fiasany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa ny zavatra ataonao androany, tsy ianao ny baiko an'Andriamanitra hoe Jesosy le teny atao, na hoe Jesosy le anjely mihitsy ampidinina, na hoe Jesosy asio loza folo. Tsy anjarantsika no miteny an'izany, fa ny anjarantsika dia ny miteny manao hoe Jesosy hainao atao ny zavatra rehetra, fa fantatro fa vitanao izany. Halleluja. Andriamanitra ny hanome hery antsika tsirairay avy. Andriamanitra rehefa na arakaraky ny fahavalo eo anoloantsika dia hozy izy ny ten'Andriamanitra izay miandry an'i Jehovah dia mitombo hery eny am-pandehanana. Arakaraky ny andrasantsika ny Jesosy eny amin'ny rahona lanitra dia aza mieritritra mihitsy ianao hoe ena ny heromen'Andriamanitra anao, na miakely ny heromen'Andriamanitra anao dia reraka ianao. Tsy ry havana malala, fa ianao miandry an'i Jesosy fa isan'andro isan'andro ianao mitombo ny herinao, satria omen'Andriamanitra hery ianao mba handresy. Halleluja. Omen'Andriamanitra hery ianao mba ho tafatsoro. Halleluja. Amen. Jesus. Efa nomena hoe ao efa nomena hoe ao andre. Halleluja. Haresy ny fahafatesana na ny biby dia tsy mahotsinay sy ny sary niarinisan'ny anarany dia hitsanganao ka ira hoanao Dia hitsangantsika hitsanganao rehetrarehetra. Ira ho an'Andriamanitra. Lehibe sy mahatalanjo. Lehibe sy mahatalanjo na ny asana. Tompo ho Andriamanitra tsito. Andriamanitra tsito. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakisa. Izany tsy atahotra anao e. Tsy atahotra. Halleluja. Izany tsy ankalava ny anaranao. Ny anaranao tompo ianao no masina. Tompo ianao no masina. Ari ny firenena ritrawavy ankokeo anatrea
resy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amorony ranomasina fitaratra nitana ny lokavan'Andriamanitra ary mihira ny firany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firany zanak'ondry izy. Amen. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana dao averintsika izay iry izay. Alleluia. Averintsika fanondrony izay iry izay dia hiditra fiderantsika aorian'izay. Alleluia. Rehefa nomen'Andriamanitra hery ianao andresy, nomen'Andriamanitra hery ianao hitraka, nomen'Andriamanitra hery ianao andresy ny hery rehetra nefa ny fahavalo. Alleluia. Efa nomenao hery ao hitraka, efa nomenao hery andresy, efa nomenao hery ao andresy. Aresy ny fahafatesana, aresy ny fahafatesana. Na ny biby disy ny sariny azy efa tonga eo amin'izao fotoan'izao. Na ny sary anisan'ny anarany enina be folo sy eninjato sa mampiotsina antsika dia hitsangana hahira ho anao. Toy izy foana ny hiranao, toy izy foana ny hiranao an'Andriamanitra ry havana malala. Hitsangana foantsika hahira ho anao. Lehibe sy matalanjona ny asanao, lehibe sy matalanjona ny asanao. Tompo Andriamanitra tsy Andriamanitra tsito, mahitsy sy marina ny lalanao. Ry mpanjaka mandrakizay, ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra, tsy atahotra, iza ny tsy ankalazany anaranao masina. Ankalazany anaranao Tompo, ianao no masina. Tompo, ianao no masina. ny firenena rehetra tonga iankokeo anatrehana. Iankokeo anatrehana. Fifanariary, ny fitsarana marina nataonao Jehovah Andriamanitra. Ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amorony ranomasina fitaratra nitana ny lokavan'Andriamanitra ary mihira ny firany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firany zanak'ondry izy. Amen. Halleluja. Tsika rehetrarehetrarehetra zany izay maharesy zany. Tsika rehetrarehetrarehetra zany ry havana malala. Misy ilo anankiray ty ataontsika hidirantsika ao anatin'ny fiderana. Efa nataonay tao anaty commencement teo ty izy ty fa ataondray androany satria efa tany amin'ny folo taona lasa tany ry havana dia fataonay foana izy ty any am-piangonana dia nagaga fa tsy nahitako tato amin'ny YouTube mihitsy izy ty fa androany aho vao nahita azy satria tamin'ny 2019 izy vao tafiditra tato dia sy androany vao hitanay dia rehefa nalefa ireo androany dia be ny zavatra nitamberina tao anatin'ny saina nahatsaro ny fanompona hatramin'izay ny fitariana fotoana, ny fiarahana, ny fifaliana, ny fiderana sy ny sisa ary dia tena ao ataontsika izy androany satria inonay fa hampahery anareo ihany koa. Alleluia. Dia ataontsika ao anaty fiderana izany ira mahafinaritra be zany. Atao azy tsika rehetra hitentsika androany tsara Andriamanitra. Alleluia. Anare ao an-danitra eo ary tsika rehetra hiditra amin'ny fiderana sakana daholo amin'izay rehetra tokatavoady ao an-danitra zavaboary hira ho anao tsy misalasala kamotiavina kamahalala ny fitahina
misy olona atao efa matsaro Fatsara Jesosy Fatsara is Fatsara is Fatsara is Amara Yatsara Famia va Ultimetlane Realita Famia Punisika Aita Famia Alléluia. Tsara tompo a. Alléluia. Eny ary ao anaty fiderantsika afaka mifalytsika. Alléluia. Izy anankiray ty alefa tsy dia aorian'ny tiry ty dia ataontsika indray ilay kilalao kely. Tsy adinitsika iny fa alefantsika aloha tirana. Awas. Alléluia. Eo ary. Lure sulle ive Alzarone Madagascar E che non becchi ni fare piazza no Sembra dice Anche le sene le nara no Santi già mi tira con no Santi già mi tira con no Lure sulle ive Che se ne sociano E che io mi chiamo E che non becchi ni fare piazza no Se che c'è un forse no no Mi tira ne io Ciao Manica, yeah yeah yeah. Isupana, yeah yeah yeah. Isupana, yeah yeah. Diwavina, è facile. Ciao Manica, yeah yeah yeah. Isupana, yeah yeah. Isupana, yeah yeah. Another pewa videra now. Lure sulle idee. Sociano. Metti io ni ieri na. Perché non vedi ni fare piazza no. Mi garaggia. Anche la gente ne no. Santi già mi
nafinaritra be fa tojony natonga voalohany raisy mifatsapana fa vonataotsika zay faraparany teo de efa indrony se zay natao raisy mifatsapana zandry tojo tsy ataotsika ndray izy loha androany mandevitra kely fotsiny fa misy hafa ndray mba ataotsika ndray i erikana angatakany jesosy tsambaratelo de rehefa aveo bakay nangataka irano sotra sy dera ozy izy any zay mandeha eo tiny taholy ay mafiniady mafiniady etiatany mafiniady etiatany io mafiniady io zany erika sy bakay zany ataotsika androany alleloia de ranatsiny zandry tojo fa efa mba nandeha aloha ny rason fatsapana efa indro zay de mba de sady ovainitojo ndray aloha le hira rehefa aorinao de fantatry ny voanagata ny olona ndray ny anaraka ny ohatra hoe ny avy amin'ny tojo ty raison fahatsapana atsarovana azy mihitsy iny alleloia tasolova tsy hita le hira izy izy teo tasoloha alleloia tompo daholo tsika zay mbola tsy voaraba tsisy mbola voaraba ona ry na de ray ary
aloha tsy hita le hira le olona iny izy iny ao ary raha mampionany moa ty zany de fa zahako ny danseur a eo a zany fa le miteny eto ihany miran'izany iry zany alleluia irany sotra sy dera de ao arinan'ity rytitsika de ihany ten'Andriamanitra manasa antsika rehetra ihany ten'Andriamanitra rehefa za miala aloha fa sao de hoe faly le vita le fifalifaliana eo de miala fa mbola tsy ampy fa mila miany ten'Andriamanitra tsika ndao ary nangatandra fahavakay Mapsensi mapitumani Paulina si fizaliana Numanzoe diatan
Faody ratsy indray na solony azy mahagaga ny fomba malagasy za nondry malagasy zavatra tsara zay lazainao fa ratsy zay faody ratsy ka solony azy mafire hoany beba tena mafia ninena zavatra tao ankina amin'izay sosy fa izy amin'ny fahorianao io ninena zavatra tao da ankina amin'izay sosy fa izy famonjenao amin'ny fahorianao io eo atsika rehetra mafire hoany beba tsika fiangonana fiangonana daholo tsika rehetrarehetra tony eto andrany bebasy manora tena azavarina rehetrarehetra fa ny eto tany tiaritrela tsika fiangonana da toy eto mami bebasy manora tena azavarina rehetrarehetra fa ny eto tany tsy maharitrela eo aparaparany mafire hoany beba zay ny anjarako tetandrany fa izy sosy tsika rehetrarehetra amin'ny herindray Alleluia. alleluia Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe no era-banantsika na dia efa mifankahita teo ihany ary tsika faly be mihitsy mahita anareo rierikaraka mitsipatsipaka mihitsy ny trondro kely ato Rodine Marie Maman Si tu peux rester serein. Maman Valtina Rodine Marie mahivare betsaky nareo rehefa hita tao ambony tao dia amin'ny fifaliana ny era-banantsika rehetrarehetra ka dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra atsika dia ny any teniko aminao dia zao hoe marety ianao hatramin'ny farany ten'Andriamanitra tena herin'ny anisan'ny tena herin'ny fotoam-bavaka satria dia ao ianao heno indray ny feo an'Andriamanitra tsika ny fiderana dia nikasihan'Andriamanitra ny fotsika atolotranao amin'ny tampotampoka iravana ny ten'Andriamanitra tan'Andriamanitra tena tianao dia tsy amin'ny fomba mahery vaika na nomezana anao ny teniny fa amin'ny tampotamby asiana hirahira ka asiana sary mahafinaritra ka satria tianao Jesosy misy olona ngeravana malala efa nifonja no miteny aminazy tranomaizina no miteny anazy ten'Andriamanitra izy misy fotoana ngeravana efa masinina famelomanaina ny mampiteny ny olona an'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra amin'ny olona sisy fa ianao zao ao atokantrano ao za miny fa betsaka amintsika ny manam-piadanana miadana milamina sy finaritra ao atokantrano ao misy amintsika koa mandalo ady fa tonga tany tokantranonao hatrany an-dakozianao Jesosy androany hibitsika ao anatin'ny sofinao ka dia lotsika no ten'Andriamanitra rivavakantsika amin'izao fotoana zao apetraka izao fotoana zao amperan-tan'Andriamanitra nazanaiza toerana misy anao dia lotsika iondrika hivavaka amin'izao fotoana zao apetraka izao fotoana zao amperan-tan'Andriamanitra Jesosy amin'ny misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao anay misaotra tompo fa tonga teto zay tamin'ity androany ity matoka Jesosy fa etonay zay tsirairay avy amin'ity androany ity dia mihaino ny feonao ary fantatro fa hiteny eto ianao androany Jesosy malalo miteneny ianao ary azavelanao overimaina fotsiny ny fotoana izay iainanay eto amin'ity androany ity izay enonay sy andalovanay an'izao fotoam-bavaka izao ataovy mahazo anjara ngezabe zay Jesosy tsy alamainy eto zay Jesosy androany angatahako mihitsy ny androany ny tananao mahery ane hikasika ny tsirairay avy dia mitenena Jesosy fa zay voninkiana anao mitenena fa
voninkenanao a ny mpanomponao. Ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy satana dia afatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na de litera ray monja aza amin'izao teny izay afafy izao. Sotra betsaka Jesosy a. Raha misy ny aja dia ho anao, misy ny dera dia ho anao. Ary dia fantatra fa hikasika ny tsirairay avy ianao a amin'ny alalan'ny tananao mahery. Dia mankasitraka indrindra Tompo. Halleluia. Amen. Dia ataontsika dira mahafinaritra be ny androany. Anabatantsika amin'ny fanoloran-tenantsika ao anatin'izao batisa izao a. Mba entinay koa ianao androany a henonirana natao tamin'izay natao batisa tamin'izany fotoana izany a. Iara tsiaro an'izany tsika raha misy aminao efa taraty fitiavana voalohany andao iverintsika amin'izao fotoana izao. Fantatrao fa tsika teraka. Efa ienena nakinanao azy. Masino mendicano aveva man fassavano tuku anche sai avano tuku nu anche diraka minune tantuon matavu ula amak fakla saatnya orang apa sini apa orang diella ay naminna dan ebe tu kif sa tinu fiani si kere charecha fate soseni sa medere na chika mami se uche mami se uma diana minune zany a atsiarovana ny 13 taona lasa tokoa zany a satria dia 13 taona lasa ohatr'izao zay natao batisa ihany koa ary de zany a no hira izay a nataonay a tamin'izany a fotoana izany. Alleluia.
dia mbola miarabatra any any anavavy nambinina tsiry amboara miel zay rehefa taratsika azy eto amin'ny Facebook fa nambinina no anarana tena fatarany maro azy. Alleluia. De miaraba azy tsika amin'ity andro any ity navita an'izany natody an'izany batisa izany izay zava-dehibe tokoa satria de lalana ho atsika makany amin'ny lalana antsika makany an-danitra zany. Alleluia. Ko de tehirizo tsy hoe zay vita batisa kory to de lasa any an-danitra de vovonjy fa zay vita batisa afaky no vovonjy raha mijoro tsara ka tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny sarom-poninahitra. Tadiofa ny devoly de te hanala isan'andro aniny sarom-poninahitra zay niraisinao androany. Misy sarom-poninahitra nge zao ny amintsika fa tsy hita maso ianao nge misy sarom-poninahitra iny aminao iny sarotra voninahitra zay apetraka Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Koa za mitenanareo hoe fandehananao amin'ny fahamasinana, fandehananao amin'ny fahamarinana ihany ny ahafahanao mitahiry an'ireny. Ary rehefa mandeha amin'ny fahamasinana ianao de na ny manatona anao aza tsy azony devoly atao de tsy afaka haka ny sarom-poninahitra eny aminao izy fa tadiofa isan'andro vao mifoha ianao de ny devoly te hanala an'iny na de ao anatin'ny torimasonao raha te hanala fa mijoro ohatra amin'ny farany de manarany diany rehetrarehetra. Inona moa zay 13 taona raha ny anay zao 13 taona tamin'ity volana ty 4 mai zay natao batisa tamin'izany tao anaty ririnina be mihitsy niditra tao anaty rano de 13 taona tamin'ity taona ty. De rehefa mandinika ny hoe inona moa ny rehareana am'izany, inona moa zay 13 taona efa koa amin'ny lafiny ray rehefa mandinika ianao ny olona rehetra niarina nompo taminao 450 zay niarina natao batisa tamin'izany 450 isa. Tsy haiko raha mbola ampy folo zay ny tafajoro ohatr' zao manao asan'Andriamanitra ohatr' sy mirehatra amin'ny fitiavanan'Andriamanitra. Tsy haiko raha mbola ampy folo. Ny zavatra fantatro aloha tsy fantatro ny hafa fa ny zavatra fantatro za mbola eto. Za mbola itoy eto. Alleluia. Rehefa mandinika ianao ny adiny lalovana, ny lalana nalovana de arak'izany izy zany mihitsy hoe iainga makivaky lalatsarotra mety ho kivy andry. Misy zavatra makivy any an-dalana eny. Nitafiky satana, ny fanenjehana. Eritreretinao fa za manokana zao ary mampirenena bavy tsiry amboaramielina ako. Mabavy nambinina hoe zahay io zao 13 taona navitany batisa, 13 taona zay mbola misy manenjika ihany, mbola miaritra aminay foana ny fanenjehana hatramin'izao. Ka tonga soa atao anatin'ny lalanambe an'ny fanenjehan'olona. Nefa koa te apairanao fa tonga soa atao fanjakan'Andriamanitra, tonga soa eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. De anareo rehetra zay vita batisa aoreno, avereno, avozy ny fanoloran-tenanareo indray androany atao fitakany hoe nareo koa natao batisa androany de mahatsiarotsiaro izany rehetrarehetra zany. Ho tain'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Hitra fiten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana zao. Ary miarabanareo ihany koa zay mety nandalo ady nefa nitafavoaka tamin'ny ady tamin'iny herinandro iny misy tamintsika nivoaka hopitaly alleluia voninahitry n'Andriamanitra. Misy tamintsika sitrana tamin'ny aretina. Misy tamintsika koa nandalo ady ary mety anisan'izany raha nabavitsika nambinina sy izahay ihany koa zay rehefa fotoana ny ohatr'izao moa atao ny batisa ary rapitso zao de mitenareo fa rapitsika ny fanitriana azy anaty rano moa de rapitso fa fotoam-bavaka ny androany. Ary manao teny roa zay fa na io rano io aty akaikinay aty amin'nanaovana ny ranabavy itody, ranabavy fenarakoto, ranabavy aina aty akaikinay na tsy ho atao aty fa atao any amin'ny Ile-de-France any fa io mbola eo ampiresahana amin'ny ranabavy aina tsika amin'izao fotoana zao fa mety ataotsika any amin'ny 91 any io ka raha misy aminareo rapitso ozy nareo anty akaikaikinay 91 mety any akaikaikin'ny Evry any ka raha ozy nareo ohatry ny akaikaiky anay zany de mety ho ataotsika any fa iresaka tsara menabavy aina rehefa aveo dia raha misy aminareo te hanatrika zareo manao ahoana re zany manatrika batisa zany dia afaka tonga nareo any amin'ny 91 any tsika no mety anao batisa fa raha tonga am'izay tsika de tsy maintsy andefa publication ihany hoe aty amin'ny toerana ohatrany fa tsika ho any zay olona mety mba te hanatrika an'izany.
nandalo ady maro nandalo ady maro ny ranabavitsika ty avoaramelona arabaina anao fa de ao anatin'ny lalana tena izy zany fa raha tsy nandalo ady mihitsy ary anao no mety amperitreritra hoe so de mba tsy izy ary zany fa de mahereza mahatanjaza ny anabaviko zany eny ary ijery tena androantsika ijery anarana anankiray tsika androany anarana mahafinaritra izy ty Genesis toko fatelopolo andininy fafito no vakitsika Genesis toko fatelopolo andininy fafito no vakitsika andraisantsika fampiarezana amin'ny tendro ty andininy fafito sy fahavalo Genesis toko fatelopolo andininy fafito sy fahavalo amin'ny aran'i Jesosy tena nananakandray bila fa tsy hoe olona bila fa zay misy narana tena nananakandray bila ankizy vavin-drahely ka niteraka zazalahy faharoany tamin'ny Jakoba aroa Rahely fitolomana mafy de mafy ny nitolomako tamin'ny ravaviko ka nahery de nataony hoe Naftaly no anarany haleloia nataony hoe Naftaly no anarany ndikany hoe Naftaly de ny fitolomako rehefa andeha teny zany hoe andeha hitolona de andeha Naftaly kely hoe ny fitolomako midikany hoe Naftaly teraka fandroany averiko aminao kely aloha ny tantara i Jakoba zany de nandeha nakany amin'ny havany Labana ny anarany ary rehefa avany lavitra izy io de rehefa tonga tao amin'ny Labana izy de nanompo an'ny Labana ary rehefa nanompo an'ny Labana izy de volazany tena Andriamanitra fa mikarakara ny ondry amanosiny Labana izy fa ny zavatra mahavariana de zao vao nanompo an'ny Jakoba vao nanompo an'ny Labana Jakoba zany hoe vao nitompon'ny Jakoba Labana de niakatra be fari-piainany nandroso be ny asa mandrarahany velona be mihitsy izy menakavy niakatra tao anatin'ny fotoana fohy raha milionera lasa miliardera raha mpanjato be lasa mpanarivo Alleluia satria Jakoba de olona tahin'Andriamanitra de andininy fatelo amby folo amin'ny Genesis toko fasivy amby roapolo rehefa leny Labana ny filazany any Jakoba zanak'anabaviny de niazakazaka ny tsena azy izy ka namihana azy sady dadoloka azy de nitondra azy hoavotraniny de nambarany Jakoba tamin'ny zanak'anabaviny dia nambarany Jakoba tamin'ny Labana izany rehetra zany ary Labana taminy tolako sinofo tokoa ianao zany hoe avaka any ianao rehefa nitoery tamin'ny tao andro ray volana izy de Labana taminy na de ny lalako aza manompo izy hoe de anompo maina ka lazao anany karaha manao ary Labana nananjanaka roavavy Leano anarany zokiny ary Rahely anarany zandriny ary Lea nalemy maso fa Rahely bikana sady tsara tare le tena izy zany ndray malemy maso tsara ihany zany malemy maso zany malemilemy fijery kely mipitrapitra mahafinaritra kely alleluia tsy le tonga de tsy mahay vandravandra fa le malefalefaka kely Jakoba ndray malemy maso izy fa ndray amle tena izy sady bikana no tsara tare ary Jakoba tia Rahely normal be sady bikana ny tsara tare rehefa aka de bikana sy tsara tare fa tadidi koa fa ny manam-panahy zadino halleloia ary Jakoba tia Rahely ka nanao hoe anomponao fito taona azahoako Rahely zanako faravavy ary Labana aleoko menanao izy toy zay mena lehilahy hafa tomereto amiko nisy fifanarahana zany tao zao zany le fifanarahana ozy izy Jakoba hoe zao are aleo fa tompoko fito taona ianao de mba meo ana Rahely fa tena tiako izy tena taraiky tamin'ny Rahely mihitsy zany Jakoba tonga de niteneniny izy nametraka ny tapimaso ny vodiondry de zao niteneniny hoe tompoko fito taona ianao tsy mandray karama tsy mandray ninina fa nitakaliny menao ana Rahely sady bikana ny tsara tare alleluia taitra koa Labana tonga de izy Labana raha ameany olo-kafa any tsy aleoko ianao mena azy ohatry ny teteny hoe raha misy akany ianao mba manompo anay eto any ndao fa mety zany raikitra ny fifanarahana
dia nanompo any Labana 7 taona Jakoba zaony Israely ary toy ny andro vitsy foana teo masony zany noho ny fitiavany azy. Ny avadiana tsy mahalavy tany. Le 7 taona io isan'andro Jakoba miasa mafy manompo any Labana. Tonga dia izy ny teo an-tsainy azo Israely. Halleloia. Ka rehefa tena tianao Rahely dia ny asa fanompona taonao na 7 taona aza vetivety kely. Sambo ohatran'ny hoe 2 taona ny eritretany azy. Mety 3 taona raha betsaka. Satria maninona? Satria tiany loatra Rahely. Ianao rehefa niatsapanao hoe tian'Andriamanitra ve ianao dia izao. Sarotrinao foana eo amin'ny tontolon'Andriamanitra. Be dia be ny olona manao zavatra ohatr'izao. Andeha hivavaka aingana aloha fa misy asa vitaina. Andeha hivavaka aingana aloha mba hahafahana manatanteraka ny asa mandaraka. Ohatra, misy fitsangatsanganana tianao atao na misy zavatra mahafinaritra anao tianao atao. Dia izao ny ataonao, andeha hivavaka aingana aloha za, ataonao aingana aloha mivavaka mba hafitanao manao an'izay zavatra izay avy eo. Hay, mainka andeha jery sinema antsika fa afirimo firama fivavahana. Adindro pile sa mihoatra kely. Raha mihoatra nge taritsika. Eo zany ianao. Manday ianao raha tena teny tian'Andriamanitra. Fa raha tonga amin'ity zavatra tianao, ataonao aingana ny raha rehetrarehetra, ataonao tsy hidipahatra ny zavatra rehetrarehetra, fa satria manino mainka andeha hivavaka ianao. Ahoana mba handalo aminareo zay? Tena aza mandalo aloha raha mety fa tena mivavaka amin'ny sabata eo. Halleloia. Fa tsy hoe andalo ny olona, hay mo sabata androandro dada nefa ny olona andalo eo fa firy mitapitra ny sabata. Mbola tsy ao ianao zay. Fa ny olona tian'Andriamanitra tsy hitany kory ny fotoana mandalo. Halleloia. Zay zany nitesteanao anao androany manomboka androany. Ny olona tian'Andriamanitra sarotry ny foana amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ary vitany mihitsy ary tsy mandeha sinema. Andeha hijery sinema afaka miteny hoe aloha za hivavaka. Afaka miteny hoe za tsy handeha. Satria manino? Satria le mivavaka mahafinaritra anao. Raha mbola forceny ianao hivavaka, fansainao any amin'ny sinema dia mbola tsy tian'Andriamanitra. Fa i Jakoba teto ny asa rehetra nataony tsy tankory, tsy nahatsiaro reraka, tsy nahatsiaro ninina satria manino? Tiany Rahely. Halleloia. Fa zao, 120. Vita ny 7 taona. Ary Jakoba tamin'ny Labana, aiza ny vadiko? Aiza amin'izay ny vadiko? Fa vita ny 7 taona. Mba hanambadiako azy fa tapitra ny fiantrandriko. Ary nampamory ny tompon-tany rehetra Labana ka nanao fanasana. Ka azo ny hariva dia naka an'ilay hazanany vavy izy ka nitondra azy hoany amin'ny Jakoba. Dia nanambady azy Jakoba. Ary nomeny Labana an'ilay hazanany vavy nomeny Labana an'ilay hazanany vavy Zilpa, ankizy vavy ny anompo azy. Ary nefa maraina ny andro, indro fa le ay izy. Dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, ahoana zao ataonao tamiko zao? Motsy zao nataony, motsy Rahely va nanompoka anao? Ko nahoana no nifitahanao Ejana be zany ry havana. Ka ny olona misarom-boaly dia tsy hitanao izy any anaty voaly. Fa mahavariana, alao ihany ohatran'ilay tsika malagasy, sokafana kely ny voalina rehefa ny am-piangonana. Dia azonao atao amin'izay manao bakely. Eo zany sokafanao ilay voalina dia hitanao, hoay tsy izy ity. Fa ny Labana tsy nisokafany mihitsy. Ny Jakoba azafady. Dia ny aliny koa maizina. Ejana zany. Tsy teo amin'ny toeran'ny Jakoba. Ohatra hoe mampionina ny tiako dia le zokiny ohatra na le izy moa tsy manan-janitra. Zokiny zany ny lasa vadiko tao. Mafy zany. Nefa ianao nandoa 7 taona. Ka raha manao 7 taona, ary raha hanao 7 taona, sokafana amin'ny voaliny maraina. Ozy izy van-danitra. Tsy nifosa va ity aloha. Ohatra Tolea. Kefa vita ny mariazy. Vita. Teo hoe tahak'izay ny sokafana ny voalina alohan'ny rehetrarehetra. Misy olona afaka mamitaka ihany amin'ny zavatra ohatr'izany. Teo
be vao mipopopopy nangenaka any amin'ny lavana fa aiza ary sa mba hoana baka io ny fanarahana etsana ange zany vide Peugeot 207 zany ianao a sokafanao garage a Peugeot 206 ny ao ina ny ataonao voby aho izy ianao tamile varotra vo izy fetsy labana satria izao ry avana malala hitany labana tsara ny fomba fanompony Jakoba ary fatany fa nitondra tombony teo amin'ny fiainany nitondra tombony teo amin'ny tondra tombomaritra teo aminy ny asa zay nataony Jakoba tsara fiasa be Jakoba ary ny tombony arena teo aminy de tsy fony ala satria fantany fa raha lasa eo Rahely de lasa Jakoba verina amin'ny fiainana taloha labana nofotany le anina taony tao ary lefa le anina taony tao de isaka tetrakory tesitra zany Jakoba fa hoana kosa ny famitako otrao ozy izy a tsy fanao aty amin'ny tanina iny mamoaka ny zandriny alohany zokiny ka i Rahely zandriny taterao ny herinandro ny ty-ankizy tsy avy ty de menao anay koa ny anankiray no ny fanompona zay mbola namponao de manompoana fito taona le herinandro a ohatran'ireny le grand mariage reny fety de rehefa manao fety a herinandro fety foana herinandro mariage foana petraka eo mpivady de tonga eo ny olona de manao fety mandihy mihinana herinandro fotoa aloha izy fa zahalaina baraka fa taterao de eo zany tsy maintsy mody le mifampihinana gâteau kely nefa mivoty any no fony Jakoba telo misy le mifampihinana gâteau kely rey de le ako faly ka tsy le io ny ilainiko tsy io ny tedaviny tsy le malemy maso ihany ny tedaviny le tsy vita zany ny fiainana fa izy mila bika sy tare io ny asany fa io aloha natao de tsy maintsy mody mba mody totrona kely de alaina sary de mody mandihy de tatao daholo mivoty any nofony tsy tia ngely izy mody mifampihinana gâteau kely de mody tsy de maka sary de rehetrarehetra atao daholo de mody mipetraka le vehivavy de alefa mivala de lehilahy mody manao ohatry zao de pozina sary rehefa mariage reny be de be mody makeo amboniny le sandro de ohatry hoe Titanica de mody maka sary de atao souvenir fa Jakoba amin'io malemy maso voafitaky kefa nytenen'ny labana ataovy aloha le fomba fanao atao voatry n'izy io zany de atao selfie fotsiny de avoaka Facebook de ohatry rehetra vady tsisy maminy refa de forisena fotsiny asena miteny tsizy ianao vao mitsiky fa tsy mitsiky ho azy mafy nazo an Jakoba fa tsy kivy izy ary izy labana asy fitaona fandroany tsy maninony zany ozy izy koa tsara fanara teo nitiaviny any nge le hafa tsy nitiaviny nitiaviny le hafa de nataony Jakoba zany de nitaterahany ndray fito taona ndray de vity zay a de 520 ary nomeny labana Rahely zanany vavy kosa bilaka izy vavy anompo azy de nivadiny Jakoba ko Rahely ary izy nitiny mihoatra ny Lea de nanompo amin'ny labana fito taona ndray izy indray zany nividin'le izy tsy maintsy misy fito taona manaraka de zao anefa tao anatin'izay Rahely de tezitra tamin'ny Lea tezitra tamin'ny Lea i Rahely normal be satria tokony vadiny de lasany fa zao koa moa misy zavatra fisafotofoto anankiray lalina nge ravana Andriamanitra andiny faraika amby telopolo amle Genesis toko faharoapolo amby roapolo any ary vitany Jehova nakalaina Lea de nampanana anakazy izy fa momba kosa Rahely teo zany ary zany manandra atsika hoe na inona fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao vao maly tsika no netindranabavitsika Erika tanaty toriteny hoe aza mialina na tsara fanahy na ratsy fanahy aza mialina no hafa ianao ary mampianatranao foana tena aza manana felonany zany
tsy toetratsika kristianina ny be felonana zany ary tsy mampandroso atsika fa ianao arakaraky ny elonanao olona ray de tadidio fa mihitsana niny olony eo anoloany olona iny foana ianao zany te hisandratra ianao a fa nohatra am'izany mihitsy atao mifalianao raha tahiny olona ny hafa atao vitan'Andriamanitra mihitsy fona madio faly afa tahiny tompony hafa fa ny anjaranao ao amin'Andriamanitra fa ny elonany Rahely Lea fa vohitan'Andriamanitra koa nefa zay de zao Lea reny nataony niteraka fa Rahely nataony tsy niteraka riavana malala raha te hiteraka ianao raha te ho teraka aminao ny fitahin'Andriamanitra raha te ho teraka valim-bavaka ianao aza mialina ny hafa ianao zareo raha vavinao sy raha lahinao tahin'Andriamanitra io mifanohatra amin'ny tokony ataonao de zao miresa aminy ahoana ary seny natonga an'se ohatry zao mampimeana le tantarendrana bavy Suzel misy namany mialina anazy te manenjika zay atao zay nandeha zany reo de mividy kiraro de le kiraro lafolafo ihany de miaraka izy vavy de ohatry hoe zay zavatra vidiny Suzel zany na kiraro na akanjo de alainy olona hitahaka foana de vidiny ohatra hoe hitako amin'ny Facebook zany ohatra zao misy olona mialina ana ohatra fa za tsy tokony elonanao mihitsy za ve fa mba zao de mbola elonanao ihany ka aiza nefa rako mbola lavitra ny lalako izy le fomba fiteny fa azenjehana zany tsisy nina tokony elonanao ty amiko alleluia de zao ohatra zany zao ty lobako ty de misy olona zany hoe miala ana de to de vidy lobako de pataloha ohatra ny ty mangamanga de tonga de vidy pataloha mangamanga ka inena bavy Suzel nandalo magasin de vidiny le kiraro tiako ty de iko le vavy to de tiako ty tena efa ilana nandriko an'ty fa tonga avy nefa toy Suzel ajaniko le ty fa tsy mety aho de ina koa lajariny koa le anazy zany hoe zay nataony zany nataony ny tena tokony ataonao rehefa misy olona mahomby eo akaikinao de akekezo iny de inany ataonao rehefa akekezinao izy iny antanio izy ahoana ary seny latongavanysy am'izao tanjony zao za aloha riavana te zany na nirianana tomobile taloha ny zavatra ataoko mifréquenté zany hoe miaraka mifanerasera miara milomano amin'ny olona manana tomobile ary raha misy olona manana tomobile tsy elonako akory iny fa vao me alaiko namana de vao me mba resadresahako ahoana ny fomba atao mba azahoana ohatry tolo alleluia indrindra amin'ny asan'Andriamanitra zao tandreminao fa Andriamanitra mijery atsika ary Andriamanitra sary-piaro ka teto Rahely na de tokony azo rariny aza Rahely de zao zavatra nitraka ny alina ny nakalainy Lea hoe lasany Lea le vatakiny ary nidiran'ny Lea tam'zany labana le dadandreo keny nandidy tamin'io ka zay rehetra eo anoloanao zay andaran'Andriamanitra anao de ifalio fa anjaranao io zao fa ny olana vo ny alina ny Lea Rahely tonga de tsy nananjanaka izy fa Lea niteraka ary niteraka ary rehefa niteraka izy andiny fatelopolo ao amin'ny Genesis toko fatelopolo am'izay tsika hiditra amin'ny tena herin'ny toritentsika am'izao fotoana zao Genesis toko fatelopolo de zao ary rehefa hitany Rahely fa tsy mba niteraka tamin'ny Jakoba izy de nialina ny ravaviny izy eo le felonany ao ka hoy izy tamin'ny Jakoba mba meo zaza fa raha tsy zany de ho faty hamono tena meo zaza ohatry hoe fôtin'le lehilahy ny mampiteraka na tsy mampiteraka raha tsy zany de ho faty andiny faharoa de indrehatra tamin'ny Rahely ny fahatezerana Jakoba ko izy solon'Andriamanitra zay nahomba anao fa tsy niteraka va ary izy indro bilaka izy vaviko fa tio izy de hiteraka eo ampifonao izy de hiteraka eo ampifoko izy mba azahoako zaza aminy de ino fa tsy nataony Sara tamin'ny Abrahama ihany nataony zanany taty ariny de nomeny azy bilaka izy vavy no vadiny ary de novadiny Jakoba izy vadiny Jakoba koa izy telo zany zao neny Jakoba io tsy nisy fitotoana tso fa tonga de fa nandeha ho azy de nananaka tamin'ny bila izy ka niteraka tamin'ny Jakoba ary Rahely Andriamanitra efa nanome any rariny sady efa nihaino ny feoko de nomeny zazalahy kely ary ny anarany nataony hoe Dana halleluia zany hoe nidikan'izany Dana zany de mpanome rariny ohatry hoe nomen'Andriamanitra rariny am'izay ary izy fa tsy Dana ny resahantsika androany fa nananaka fandroany am'izay ibila de niteraka faharoa izy ary ny anaran'ilay faharoa de nataony hoe Naftaly satria ozy izy hoe fitolomana mafy de mafy ny tolomako tamin'ny ravaviko
ka nahery a dia nataony hoe Naftaly. Ravana malala tsaroany le tsaroany Raely a fa mafy ny zavatra ny lalovany, mafy ny zavatra ny lalovany vao tonga teo amin'ny Naftaly. Tsara fantatsika fa tary aloha taninga ravana efa niteraka roko nge le ay ohatrany karazana ohatrany no korsa kely zany izy rovavy teto, fa tao anatin'izany zavatra tsy nandehandeha ho azy, tsy vitavita mora fa nisy tolona mafy tao, nisy fahafoizana tao, vadinao menao olo-kafa mba haniny mba hahafahanao hananjanaka. Ianao nefa amin'io tsy fidiny anao fa ianao koa te hananjanaka, fa ianao mihitsy nataon'Andriamanitra tsy nanana. Tezitra mandrakizay tamin'ny Raely ve Andriamanitra rava? Fa raha tezitra mandrakizay tamin'ny Raely Andriamanitra dia tsy nankasitraka an'ireto zaza ireto. Rehefa teraka izy a Naftaly ny anaran'ilay zaza satria nentina tsiarovana ny tolona izay nataony mba nazahoany an'io zaza io, izay zaza tsy tokony ho azo ary zaza tsy nomena azy, fa ny tolona izy hainao zany mitolona. Rehefa miteny aminao hoe andao hitolona bavaka dia mitolona bavaka zany ravana malala tsy vitan'ny ohatr'izao dia manao an'le dia vita, tsy reniny atao hoe mitolona. Mitolona zany tsy mivavaka 10 minitra zany, ary mitolona zany tsy mahazo valim-bavaka anatin'ny 2 minitra zany, fa ny atao hoe mitolona dia miady miaritra. Ray alina tontolo Jakoba nitolona tamin'ny anjely, nitolona mitolona zany indraindray ianao a lavo, indraindray ianao a mahalavo. Zafady tompoko, mitolona zany ravana malala tsy manaiky ianao, tsy miala eo ianao, fa manao zay herinao rehetrarehetra. Ary Jakoba voalaza tena Andriamanitra fa miteny lay anjely mitolona taminy, mahery noho izahay ianao, resinao aho, tsy leo doika ianao, tsy hoe resiny amin'ny ahoana akory, fa te handeha lay anjely, fa nitolominy Jakoba tsy navelany andeha ary nyteneniny tsy avelako anao raha tsy tahinao aho. Ny atao hoe mitolona dia mivavaka mandra-pahazo valim-bavaka, mivavaka mandra-patafiditra anaty vavaka. Halleloja. Manomboka androany fantaro vavaka ianao sa mpitolona, vavaka tsotsotra amin'ny lamindamina eo ianao mora kivy dia lazainao fa tsisy valim-bavaka sa mpitolona bavaka. Ny olona mitolona bavaka ravana dia olona manantena aloha fa aorinan'ny vavaka misy valim-bavaka, ary ny olona mitolona tsy manaiky hatramin'ny farany, tsy mety kivy. Fantaro manomboka androany mpitolona ianao sa mpivavaka, mpitolona bavaka ianao sa mivavaka fotsiny. Fa ianao raha teo tahin'Andriamanitra ianao dia mitoloma-bavaka ianao. Misy amintsika mila valim-bavaka tsy mety mitolona-bavaka mihitsy, tsy mety manana fotoana mihitsy ianao ry havana malala mba hitolomana-bavaka, fa mivavabavaka eo fotsiny ianao dia lazainao fa reraka ianao, lazainao fa kivy ianao, lazainao fa tsy henon'Andriamanitra ianao. Tsy misy tsy henon'Andriamanitra zany. I Jakoba avy nangalatra ny tsodrano tokony ho an'ny ralandry no nitolona, tsy mendrika izy teo anatrehan'Andriamanitra fa nitolona paraina ny andro. Ry havana malala, za tena tetena aminao androany fa Raely koa tena nitolona, tsy mora taminy zany tsy hananjanaka zany, tsy mora taminy ry havana mahita ny raha vaviny a manananaka nefa izy tsy manananaka, nefa izy koa ny tokony ho voalohany teo. Misy taontsika songonan'ny olona, misy taona misy ezaka ataonao ry havana malala fa ny olona ny lasa aloha. Fa inona tokony ataonao? Hijanona sa hitolona? Halleloja. Ny olona kristianina tsy tokony olona mora-kivy zany. Ny olona zao tontolo zao ny mora-kivy, le miteny hoe leo be a. Misy olona vao manomboka manao zavatra tsy mety kely indray mandeha, leo be a, leo a. Fa tsika kristianina tsy tokony ho tafiditra amin'izany. Fa Isaka nge raha naveriko aminao eny, Isaka nisy fotoana
no tapenany mponina atao agerara ny lavadranony fa tsy ny teny Isaka leo be tsy leo izy fa zao nataony tototry ny anankiray andao le angady anankiray nangady indray nahita rano totofan'ny olona indray tsy ny teny izy leobe za leobe fa zao lasa ndray izy Isaka mpitolona halleloia ianao zany kristiana zay mo zavatra kely vo zavatra ray leobe ahoana ary ianao vo mivavaka kely de zay mahatonga atsika tsy maharitra mivavaka anao alabavaka tsika androany anomboka amy firy amy valo alina amy valo sasany leobe aiza zay valo tsy mety tafiditra mety amy 12 alina anao vo mba tafiditra de mitoiza ihany aloha halleloia asolo eo aminao za manomboka androany ny leobe fa asoloy e itolona be halleloia ho inafitaly be mihitsy androany amen tolona ngery avy andra ely tonga hatramin'ny tena ndananao ribila verinao mora moa zany mahafoy vadinao zany iaraka amin'olona ndana ribila fa de fa meko anao izy anarana sisy mivady fa ndana avy anao miteraka aminy fitolomany zany ravana malala ary misy evim-panahy zany am'ty androany ity misy evim-panahy zany ravana satria zao misy zavatra eny am-panomboana tsy natao anao tsy voasoratra tanaty compte mihitsy ianao fa noho ny fitolomanao de tonga eo aminao ihany le izy efa niteneniny hoe ho momba ianao ry Rahely ary tsy anananaka tsony ianao Rahely raha jerentsika ry havana de ohatry ny fahotana tokoa ny nataony Rahely hoe ibila ny natao vadiny Jakoba fa ny zava-mahavarina de zao tafiditra tanatin'ny foko 12 zanaky Jakoba ara-dalàna mihitsiny izany atao hoe nafitaly zany teka tsika jery ten'Andriamanitra izy io de tokony raha tamin'ny androny i Abraham zany ravana de Ismaela zay zanaky Agara de tokony olona tsy nankasitrahana fa mahavarina ny zanaky Bila tamy Jakoba izay natao hoe zanaky Rahely de nahazo anjara tany sy anjara tsodrano ary efa makitsika amjery Deutéronome toko 17 de samy nahazo ny anjara tsodrano avokoa ny foko 12 na i Robena na i Joda na i Levi na Benjamina na Josefa na Isakara na Zebulona na i Gada na i Dana zany mantsy zanany daholo zany anatin'ny foko 12 daholo zany na i Asera de samy nahazo ary ny tena mahafinaritra de zao tsy adin'Andriamanitra i Nafitaly any amin'ny Deutéronome 17:3 de io ny tsodrano ho an'ny Nafitaly ary androany tiako marianao amin'ny baiboly io maro io fotsiny lo Deutéronome 17:3 de zao le teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny amin'ny Nafitaly de hoy izy ry Nafitaly voky fakasitrahana ka feno fitahiany Jehova mandova ny andrefana sy ny atsimo ane ianao ry Nafitaly zany hoe ry fitolomako voky fakasitrahana zany de tena voky fakasitrahana akasitrahana voky fakasitrahana zany hoe feno fakasitrahana ny fiainanao iza ny makasitraka anao Jehova Andriamanitra ny makasitraka anao mahavarina ry havana zay teneniko anao hoe lalina Andriamanitra ary tsika raha ezaka mifantatra an'Andriamanitra ho avy any Jesosy fa za teneniko anao za io mety hoe misy ny hoe 1/10 misy ny hoe
raha isan-jato raha isaky ny arivo fa zarevana mety 1/1 ngamba ndraha kely indrindra raha be indrindra mantsy mba fahafantarako ny zavatra fantatry momba an'Andriamanitra kely kely avana ny fantatry raha mihoatra amin'ny falebiazan'Andriamanitra kely oa raha ny 420 taona nanompoka an'Andriamanitra ohatry zao zany mbola kely ny hitako ry havana nefa eto isan'andro mahita ny fahatsaran'Andriamanitra foana isan'andro isan-kalina isan'ora misy fotoana ao anatin'ny toromaso koa mahita fahitana mbola fahafantarana an'Andriamanitra daholo zany misy zavatra iainanao fa tsy mety lany tsy mety ritra nefa mbola tsy apa-million any fa ny alebiazan'Andriamanitra ny fantatro raha zany resy lahatra am'izany lalin'Andriamanitra aika ry havana voky fankasitrahana inavitaly o ry havana malala ary io tsodrano io de ngeza be mihitsy ny io anjara-tany sy tsodrano izay nampiton'Andriamanitra Mosesy ho an'ny tananan'Israely ary anisan'ny ngeza io an'ny Nafitaly rehefa voky fankasitrahana ianao inona tsony ny zavatra ilainao ry havana fa ny zavatra ataonao fankasitrahana ny fisianao fankasitrahan'Andriamanitra ianao io akasitrahan'Andriamanitra ianao io za tena miteninao fa ianao io akasitrahan'Andriamanitra fe fankasitrahan'Andriamanitra ianao ny fiainanao io ataovy mahafaly ianao io fa ianao io feno fankasitrahan'Andriamanitra ianao ravana malala ho ten'Andriamanitra hoe feno voky fankasitrahana ka feno fitahiny Jehova alleloia za tsy zavatra ilaiko akoatran'izany sady feno fankasitrahan'Andriamanitra ny feno fitahiny Jehova de milamina ny fiainako tsy mitsotsotra sisa manompo an'Andriamanitra sisa milamina ny fisainako milamina ny aiko milamina ny saiko tsisy ahiko ravana malala rehefa jerentsika ty amin'ny testamenta voalohany testamenta vaovao de mahavarina satria zao Jesosy rehefa nanao asa tamin'izy tao Palestina Jesosy ny toerana betsaka indrindra nandehanana sy natamana azy sy nanaova fahagagana de atao amin'ny faritany Nafitaly raha mijery saritansika de tao amin'ny fokony Nafitaly tany Nafitaly avokoa misy an'izany tany atao hoe Kapernaume Betsaida Genesareta Kadesy reo tanàna reo hatramin'ny ranomasin'ny Galily ilay tenen'ny ten'Andriamanitra hoe raha mijery ny tanàntsika mijery ny tanitsika de io le tenen'ny ten'Andriamanitra hoe mandovany ny andrefana sy ny atsimo ane ianao de mahavarina fa ny andrefana de ety amin'ny ranomasin'ny Galily ary ny atsimo de reo vohatra manodidina sy loasa ary de tena malaza amin'ny atao hoe fahavokarana zany tany Nafitaly zany ravana malala vokatra amin'ny lafin'ny tena rabaky te mihitsy hoe vokatra voalohany ndray ranomasin'ny Galily fantatsika tsara fa anisan'ny renirano be trondro zany ranomasin'ny Galily zany tangery Philippe tangery Petere tangery etsonan'ny Petere teo amin'ny ranomasin'ny Galily ny olona atao de grossiste ana trondro fa tsy le mivarotra trondro kely le olona mahantra kely reny fa grossiste to de grossiste ana trondro tonga de tsy miafiafy ny vokatry ny tany zany eo amin'ny faritra atsimony Galily zany tonga de mahavokatra be zany de mahavarina ny anjara vokatra ny menan'ny Nafitaly de tanteraka ny teniny fa voky fankasitrahana izy ary feno fitahiny Jehova tanàna tena nandroso ary tanàna tena nananana izy azy ny tanàna rehetra tao amin'io Nafitaly io ary zavatra mahavarina de zao Jesosy tamin'ny andro Mosesy koa de zao rehefa raikitra ny ady de avao amin'ny testamenta taloha avao amin'ny foko Nafitaly no anisan'ny betsaka indrindra olona elita ilay tova tamin'ny andro Mosesy rehefa andeha hiady tao amin'ny natin'ny foko 12 tao
€4,300 elita fotsiny 53 400 miaramila tatsapatra tonga de le tsy azo idirany reny raha ady elita hoa force spéciale avay zany avao am'izany atao hoe naftaly zany hoe tena elita zany inona daholo zany rehetrarehetra zany vokatry ny fitolomany raha ely za zany te teny aminao fa ambadiky io fitolomanao io age misy force spéciale age ao ambadiky io fitolomanao io e ambadiky io fitolomanao io ge misy vokatra age ao re avana malala e ambadiky ny fitolomanao io misy vokatry ny tany ao misy vokatry ny ranomasina ao misy vokatry halleloja ary olona tsy mety resy anady ny mponina naftaly de misy fotoana tsy ny olona anampy azy ady fotsiny satria manino satria mahery ny olona voky fakasitrahana de olona mahery ny olona voky fakasitrahana de olona akasitrahana ny olona ihany koa halleloja de olona toteny amin'ny olona de misy valerany eny amin'ny olona halleloja de fe fitahiany Jehova avao aminao rehefa mila trondro ny olona ndao any naftaly ndao amin'ny ranomasiny Galily ndao any Genesareta halleloja zany ny olona feno fakasitrahana voky fakasitrahana sy fe fitahiany Jehova fa io tsy tonga fotsiny teo io fa vokatry ny tolona io halleloja vokatry ny fitolomana io ny anarany aza ny fitolomako betsaka ny olona manao ariary za tao mpandrina za te teny aminao fa ny mivavaka mahatafita amin'ny fiainana ny mivavaka mahatafita amin'ny fiainana be de be ny olona mety tsy hita fianarana fa tafita amin'ny fiainana satria mivavaka ary za ry avana malala de te teny aminao fa betsaka ny olona hitako ohatr'izany akoatsy ny teny hoe tsy ilaina ny fianarana mianara fa tsisy oatra zany hoe kristianina nahita fianarana zany koa halleloja fa ny mivavaka mahatafita ny mivavaka mahatafita ry avana za te teny aminao androany fa raha mivavaka mitolona ianao de tafita fa raha le mivavaka ianao mila mirehatra ianao mila mitady an'Andriamanitra ianao mila mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra iny zany hoe mikatsaka ry avana mikatsaka ataovitaka mikatsaka volamena azy vatosoa halleloja nga ianao ry avana mandeha de andeha hoe zareo andeha hitaditady vatosoa de ataonao ohatr'izao fotsiny ny vato kely manino ianao zany a mba mitaditady vatosoa eto mitaditady vatosoa sy volamena sao de mba misy areto tsy zany tady volamena azy vatosoa zany ianao miaraka amin'ny fitaovana drehetra miaraka am'le ohatrany appareil fiteva idétectena ato misy volamena eo am'zay tontonton maneno misy volamena ato apetraka ao iny avoakanao am'zay nino ny angady sy ny arona mangady ianao mbola tsy eo le volamena fa fantatra fotsiny hoe misy ao halleloja ataovitaka amin'ny fikatsaka volamena azy vatosoa hitady ianao amin'io hitady an'Andriamanitra manana eritreritra ianao manome fotoana olo ianao hivavaka ahoana ny programantsika hivavaka ako amin'ny anomboka amin'ny valo ka hatramin'ny valo sy fefany a de mba afaka alainareo am'izay amin'ny valo sy fahatelony raha izy manao zay olona tsy ho tafiditra mivavaka zany izy fa ny olona hitady sy hitolona amin'Andriamanitra olona tsy manisy fetra andeha hivavaka ary se amin'ny fino vitao tena tsy haiko ry se fa tena lo misy mamona andro any zany ge ry havana io e misy fotoana tsika ge tsy hoe isan'andro afaka anao zany tsika miasa e fa ianao ve mba nanana fotoa efa mba nanisy azany fotoa zany hoe androany a sy piako ny rehetrarehetra hidy aman-trano a aninona hitolona hitady an'Andriamanitra hirehatra mivavaka tena hikatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra halleloja fa za tena miteny anao fa ny zavatra rehetra mivoaka ao arinan'ny tolona de naftaly avokoa ary fahavokarana mahavariana fa Jesosy a rehefa tonga tao izy daoka efa gitsika any amin'ny Matio hoe Matio toko faefatra Matio a toko faefatra andiny fa 5:10 andiny 12 zao tsara nakaresan'i Jesosy tany Galily any Matio toko faefatra andiny 12 ary noho reny Jesosy fa efa voasambotra Jaona de lasa nakany Galily izy ary noho niala tany Nazareta izy de nakany Kapernaume reo a le anara-tanàna ao amin'ny Naftaly daholo izay eo amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany Zebolona sy Naftaly halleloja ka noho ny natao izy
mahatateraka ny laplazaina tamin'ny Isaia-paminany hoe ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly ao amin'ny amoron-dranomasina ao andafon'ny Jordana Galilia tanin'ny Jentilisa. Tanin'ny inona hoe tanin'ny Jentilisa nahavariana fa Jesosy nono natao, Jesosy tamana tao. Ny tany io ny tanin'ny Naftaly sy ny Zebolona dia tanin'ny Jentilisa. Hoe tanin'ny inona? Tanin'ny ampa-firenena. Zany hoe tanin'ny olona tsy mivavaka nge zany. Tanin'ny olona maditra nge zany ravana malala. Taonina lehan'i Jesosy ary tsy nandalo izy fa nonona. Halleloia. Ary efa nonona tao izy a. Ary tamin'izany dia ny olona izay nitoera ny olona izay nitoera tamin'ny maizina dia nahita mazava lehibe. Ary izay nitoera tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana ny mpisahan'ny fahazavana. Halleloia. Ndreka vakitsika ny Isaia fahavalo. Isaia toko fahavalo. Andiny fahatelo amby roapolo. Isaia toko fahavalo andiny fahatelo amby roapolo anapiko an'izay teny zay. Fa tsy anjomona mandrakariva zay efa nozoim-pahoriana. Tamin'ny taloha dia nataony tsinotsinona ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly. Fa amin'ny aoriana kosa dia omeny voninahitra ny lalana eo amoron-dranomasina andafon'ny Jordana dia Galilia tanin'ny Jentilisa. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko fahafatesana no iposahany mazava. Riavana malala tany feno aizina tao. Ary Jesosy tsy tonga fotsiny tao. Jesosy tsy tonga fotsiny ao amin'ny fiainanao. Ary raha miantoriteny amin'ny ty androany ity, tsy tonga fotsiny ao amin'ny fiainanao Jesosy. Tsy tonga fotsiny eo amin'ny tokantranonao zao fandaharana zao. Fa misy aizinao. Misy aizina. Misy aloko ny fahafatesana ao tokantranonao ao. Misy aloko ny fahafatesana ny fiainanao. Mahatonga ny Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao. Misy aizinao dia mila asiana mazava. Iza ny fahazavana zao tontolo zao? Jesosy. Ary iny izy fa tonga dia nonona tao. Ampandrosoy Jesosy eo amin'ny fiainanao fa te onona eo amin'ny fiainanao izy ary Naftaly. Tanin'ny Jentilisa tsika. Tsy mahate onona. Tsisy fifandraisana amin'ny zanak'Andriamanitra raha ny tena marina. Atao Jesosy no mitoetra. Rehefa mipetraka tao izy tao Kapernaume izy nahitany le kapiteny. Tao Kapernaume tao nitandremany sabata betsaka indrindra. Tao Betsaida tamana tao izy tao nahitany an'ireny le olona jamba sy tao Betsaida daholo reny. Tany Naftaly avokoa zany. Tao amin'ny oniny Genesarety nge riavana faritany Naftaly. Tao nge riavana ilay mazava lehibe tamin'ny mpianatra tao anatin'ny andro manjombona teo amin'ny fiainany. Saika maty andrana, saika vaky sambo. Tao anaty aiziny fa nahita mazava anankiray nampilamina ny fiainany. Dia Jesosy Kristy tonga teo Naftaly. Riavako malalako. Za androany tena teteny aminao. Tiany Jesosy anaovana asa lehibe io fiainanao io. Ary ianao io isika reto dia vokatry ny fitolomana nataon'i Jesosy teo amin'Andriamanitra. Riavana. Tsy tokony ho niteraka tsika ary tsika tsy nanana droit niteraka. Ho teraka ra-panahy. Fa tsy maintsy mbola hibilana amin'ny zazatsika. Lavitra an'Andriamanitra sika no lasa akaiky. Tsy taranaka voafidy isika. Nefa novonjena. Vokatry ny tolona. Ary raha ny sitrapony devolo dia tsisy amintsika eto. Jesosy ngeravana tsy mila naty teo ambony hazo fijaliana ho an'ny Jiosy. Raha nankalaza pasika nge tsika ravana. Isika nge tena tokony hatsiaro an'izany pasika zany. Nahavariana, fa izy ny ten'Andriamanitra.
tiany Jakoba no Lea Iraely nefa tsy manana droit hiteraka. Za teteny aminao tian'Andriamanitra ny Jiosy no fidiny Israely fa za resy lahatra fa tsika mbola tian'Andriamanitra satria zao ravana malala reo efa teo reo fa nisy atsika mbola nila fidina lafo be. Tolona ho an'Andriamanitra nanome an Jesosy ho faty ambony azo fijaliana amonjena azy ianao. Vokatry ny tolona ara-panahy tao amin'Andriamanitra. Nalahelo ange Andriamanitra nanome an Jesosy. Te volaza ny ten'Andriamanitra fa ninitsy ny haino Andriamanitra ilay zanany enono isan'andro isan'andro. Tolona zany ry havana malala. Tolona zany. I Jesosy ny tolona teo a Getsemane. Fitolomana. Tsy ho an'ny Petera itsony. Fa ho anao ry Nafitaly. Ho anary Nafitaly. Izay tsy nanana droit tokony hiteraka. Tsy tokony havokatra. Tsy tokony havokatra ara-panahy zany tsika rehetrarehetra. Tsy tokony ho feny fankasitrahana zany tsika. Inona ny fankasitrahana omenantsika malagasy mpanompo sampireto e? Inona ny fitahiany Jehova mba ho tokony ho tonga amintsika manompo razana hatramin'izay reto e? Fa nisy tolona tao ambadika tao. Nisy tolona tao. Tolona ho an'Andriamanitra nanome an Jesosy. Tolona ho an Jesosy nanolotra ny ainy mba hamonjy anazy ianao. Ravana malala. Ho ny ten'Andriamanitra natao tsinitsinina. Natao tsinitsinina. Zany teny le Isaia teo. Averiko aminao ihany. Tamin'ny taloha dia nataony tsinitsinina ny tany Zebolona sy ny tany Nafitaly. Saingy taty aoriana ho ny ten'Andriamanitra. Dia omeny voninahitra. Ny lalana eo amoron-dranomasina andafony Jordana dia Galily tanin'ny Jentilisa. Za sy ianao zany. Za sy ianao zany. Ry havana malala. Ry Betsaida ary Korazina. Izay nanaovana zavatra mihoatra. Za sy ianao nanaovan'Andriamanitra mihoatra. Satria tsy tokony ho eto isika. Tsy tokony hiaina an'izao fahasoavana izao tsika. Fa ny tolon'Andriamanitra mba azahoana an'izao. Ny tolona niado anao Jesosy isan'andro isan'andro mba azahoanao rariny. Ny anaranao eo natrehan Jesosy ny fitolomako, ny Nafitaliko. Halleloja. Midirangy ianao ry havana mivavaka. Ny fiainanao tsisy ninio, ianao natao tsinitsinio. Tianao ve ho feno fankasitrahana ny fiainanao, tsy mba olombelona ny ankasitraka anao, fa Andriamanitra. Tianao ve zay iaina amin'ny fitahiany Jehova. Io zao misy anabavisika androany. Tolona nge raha vao vity zao batisy zao. Tolona nge vao vity io batisy io e. Io anabavisika io avy any Grenoble izy. Lavitra zany lalana zany sa mora? Lavitra zany. Efa ao Paris zao miaraka amin'ny anabavisika kely iaina. Fanangana ny heverinao fa nandehanana amin'izany kilometatra maro zany tsy efa tolona. Fangano moa heverinao fa vory eo daholo ny fianakaviany rehetrarehetra hanotrona azy rapitso. Tolona nge zany e. Izy rery. Izy rery. Mety mba tiatsika amin'izany hoe misy zavatra lehibe atao amin'ny fiainatsika dia mba manotrona atsika ny olona. Fa izy dia tsisy hanotrona fa tsy tsika. Izay mivady sy zanaka e. Dia ny ankizy izay afaka rehetrarehetra eo. Ary raha amin'ny 80 ans tsika ny anao dia asaina manokana koa anao raha te ho avy ianao tongava dia mba afaka hiditsika. Dia eo tsika vao mba hiary sakafo letadinona tsika ataontsika tany Lele Rose. Nika eo tany amin'ny parc Lele Rose tsika. Fa raha pitsa afaka antsika miona. Raha mazotonareo. Ndao samy mitondratondra kely sakafo tsika raha zava-pisotro ataontsika dia mitondra tsy dia antsika any amoron-drano antsika mipetrapetraka. Mialohan'ny 9 juin satria amin'ny à partir 9 juin tsika mety ho teritely ny fiainantsika. Manarava vao ihany. Fa tolona nge rehefa natongavana eo anabavio amin'izao toerana izao e. Tolona.
tsy de ny zavatra be deabe aminao ako ny amin'ny fiainany fa ny zavatra azoko lazaina anao sy ampahireziko anao raha nabavy nambininy de tolona io alehanao io izay koa de tolona ny alehanay zao asa fanompona izao tolona na mifampataran'olona anao fotsy are reny le tsy mihina-kisoa tolona eo amin'ny fiainanao nge reny ianao nge tonga de avahan'ny olona izy avahan'ny olona ngenao hoe tolona daholo zany io fitandremanao didin'Andriamanitra fandehananao fiazahanao mandeha amin'ny fahamasinana tolona io ry havana fa ho teraka io ary tsy maintsy sisy vokana io ary tsy ho foana tsy akory ny fikerezanareo any amin'ny Kristy Jesosy fa tsy maintsy ho teraka io na avitaly ilay vokatry ny fitolomanao halleloia fa zao sady de mitsodrano anao fa ho feno fankasitrahan'i Jehovah ianao ary ho feno ho voky fitahian'Andriamanitra ianao fa ny aza adinonao mitolomy ianao betsaka amitsika te hiditra amin'ny rano batisa za ohatra ny bedin'le vadiko tsy mitolona ianao za raha ohatra ny tianina fa le havako ry se ohatra tsy mitolona ianao za se tena le anina fa de ohatra zao le lasa miavaka be ny amin'ny olona tsinana le zavatra tsy mitolona ianao ny dikan'izany nefa ianao te hanina te ho voky fankasitrahana ianao te ho tahin'Andriamanitra ianao mitolomy ianao mitolomy ianao fa ny nahatongavanao eo amin'ny toerana io efa tolona aza manaiky tsy andresy ety-pamaranana de teteny amintsika rehetra manao hoe halleloia ianao io ry havana fahitako anao io ianao mangetaeta lava io de tokony olona miavaka ianao io fiainanao io tiany Jesosy idirana io misy fotoana nge fiainatsika ny fiainana ny olona kivy mahita ny fiainanao tsy te hiditra eo amin'ny fiainao tsy te hiditra andikana ny tokantranonao tsony ny olona aza ty teny aminao androany niditra Jesosy to de tao izy no toetra to de tao amin'ny tany nafitaly izy no toetra tonga izy de naka toerana ary volazany ten'Andriamanitra fa nonona tao mihitsy izy satria maninona fantany fa ho mazava tsy ny marary mila mpanao fanafody ozy Jesosy fa ny marary tsy ny olona efa faly mila fifaliana fa ny olona malahelo ary tsy ny olona efa ao anaty mazava mbola mila mazava koa fa ny olona ao anaty maizina raha anaty maizina ny tokantranonao anaty maizina ny fiainanao am'izao fotoana izao tsotra ny teniko aminao ampandrosoa Jesosy ampandrosoa Jesosy manomboka eto ianao mitoloma fa misy tsodrano ngeza be misy tsodrano ngeza be omen'Andriamanitra anao aza adinonao ny Deutéronome vaky itsika teo alleloia Deutéronome toko 7:30 andininy 7:20 ianareo rehetra zay nanatrika nyity fotoana ty androany de mario amin'ny baibolinareo fa iny tsodrano omen'Andriamanitra anareo androany veranako vakina aminao le izy manao hoe ny aminao ry nafitaly zany hoe taka niteny ny aminao re lisa tsy ala sy ry mama mivalitina sy rarosoenena Natalia sy ry Angela io sy ry Tsiriamboara miel sy ry fambiazana fitahina sy ry Marie-Jo Koda Léonie Elisa Tsiala Emelovely Verreso Samir Tansia ianao rehetra jany ambony zay nanatrika rehetrarehetra teto Jesosy mario reo olo reo Jesosy tena mario reo Jesosy androany fa vokatry ny fitolomany reo ary tena nitolo reo olo zay rehetra nitolona izy ny ady mafy tsotra ny teniko aminao nafitaly ny anaranao ary misy tsodrano mendrika anao androany de ho voky fankasitrahana ny anao de ho feno fitahiany Jehovah ny anao de andovan'ny tany rehetra andrefana sy atsimo any anao de ny fahavokana rehetra eo aminao mitoloma fa na de am'izao andro efa mahaory zao azy sy ny andro mahaory mitondra ny fitahinao na ny fanameloana anao fa Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao rehefa tonga eo ny mazava de tsisy aizina ho tafajanona ry nafitaly eo andaotsika hitolona andaotsika hivavaka andaotsika hanompo an'Andriamanitra tolona ny manompo an'Andriamanitra ozy anay ohatra ny mampijaly ohatra ny be tolona io
fa tsy mampijaly ihany koa io fa ao ambadiky ny tolona misy vokatra ngeza be eo anao de fahavokarana tsy fankasitran'Andriamanitra samita in'Andriamanitra ho tonga aminao ane zany raha manaiky nafitaly ianao amin'ny androany ity tianao Jesosy te hamangy ny fiainanao izy ary te onona eo amin'ny fiainanao izy anova ny fiainanao tanteraka ndo tsika raiky am'izao fotoan'izao manomboka androany tsy kivotsony ianao zao ny teneninao hoe zany ve ny tolona nataony Jakobo zakombanao halleluja fa ambadiky fijoroanao io fankasitran'Andriamanitra sy fitahin'Andriamanitra no miandry anao ary lova tsara ny fahavokarana fitahina fahasoavana sy ny fifaliana omeny anao ao anatin'izany ivavaka sika am'izao fotoana izao misotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misotranao fa tafita indray ny afatra tamin'ity androany ity Jesosy de voaray ny afatra ny amin'ny nafitaly izay zahay ihany zany fa tena nitolona zay ary mbola vonina hitolona zay Andriamanitra androany Jehovah'Andriamanitra de vavangio reto mpanomponao rehetrarehetra vangio ny tsirairay avy am'izao fotoana izao de meo anay zany hoe fasahina mitolona meo anay zany hoe toe-po andrahely izay na de zavatra tsy nomena azy aza de ny sisika sy ny tolona izy ary tao ambadiky zany izy fankasitrahanao Jehovah'Andriamanitra reto misy olona misisika sy mitolona Andriamanitra ndreto zay riavana ndreto zay Jehovah'Andriamanitra mitolona antonany maro miezaka miady amin'ny fakapanahy ny fitondratena tsy motina ny fanenjehana ny tsifisina o Jehovah'Andriamanitra indreto zay fa mbola vonina hitolona o Jehovah'Andriamanitra ny fitahina teraka rehetra eo de ho ataonay nafitaly ny anarany fantatry Jehovah'Andriamanitra fa raha androany zay tapa-kevitra mbola vonina nitolona tsy ho ela de ho teraky nafitaly de ho voky fankasitrahana sy fitahiany Jehova izay tsirairay avy nandalo Pentecoste zay Jehovah'Andriamanitra nitolona zay tao anatin'izany betsaka ny olona nitolona mafy mba ho tonga tamin'izany Pentecoste izany ao ny olona zay mamoy zavatra maro mba hamonjy fotoam-bavaka Jehovah'Andriamanitra mahafoy na de fiarahana amin'ny namana sy ny fianakaviana no ny aminao o Jehovah'Andriamanitra ataovy voky fankasitrahana izahay de ataovy mitsena ny fitahinao zahay ary raha ialy eto zay Jehovah'Andriamanitra de tsy fanena fa tsy nafitaly ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay de nafitaly vokatry ny tolona zay natao avokoa de tsy fokirano am'izany amin'ny anaranao tsirairay avy izay tonga teto sy mpanaraka eto Andriamanitra ireo mafoy mifady ny ratsy mafoy zavatra maro Jehovah'Andriamanitra sakrifisy ngeza be tolona avokoa zany atao fiteraky eo aminay nafitaly Jehovah'Andriamanitra ho feno fankasitrahanao zay manomboka eto ho voky ny fitahinao Jehovah'Andriamanitra na ny ara-pananay Jehovah'Andriamanitra de voky fankasitrahana sy feno fitahinao ny ara-nofinay Andriamanitra de voky fankasitrahana sy feno fitahinao Jehovah'Andriamanitra de ho sa mahavokatra ho tany mahavokatra ho rano fenitrondro zany no eo amin'ny tontolo iainanay de hitondra fitahina ngeza be eo amin'ny fiainanay izao aim-panany raisinay tamin'ity androany ity misaotra indrina re Jehovah'Andriamanitra nderany aja nisaotra sy voninahitra aminao ary zany teny zany de tsy afaka tsaingohan'ny devoly fa moavy zato eny ary ivy tsy manam-pataperana avokoa ho voninahitra naranao Andriamanitra misy saotra Jesosy any derany aja nisaotra sy voninahitra efa nao hatram'izay de mandrakizay samia mijinja ny nafitaly ny avokoa raha mialy eto ianao de samy mijinja ny fankasitran'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra misaotra raha eo halleluja amen halleluja maraparantsika fotoana androany de ny ataontsika le mahina mafinaritra be teo halleluja zay ataontsika le rira teo ho voninahitra Andriamanitra andrenanary
Alleluia. Ina maratsika fotoana androany a. Alleluia. Tokony faly ianao miala eto a. Ianao metsika sanatry ao an-tany firenenety ny nafitanao zavaboarinao iraonao tsy misalasala mila dansena kamalala Alleluia. ambara yatsara te aita famindrakuni sika aita famindrakuni Alleluia. Evanetiaka. Aiza daholo ny naftali rehetrarehetra. Satrini saina marinanao nana siaina saina Eu venho a sua. Onde vai o marido? tadini veri cara cara ene maieri ambara yatsara famia va sumetla te aita famidrakuni sika aita famidrakuni fatsarais 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 ambara yatsara famiava lutsmetla te aita famidrakuni sika aita famidrakuni ambara yatsara famiava lutsmetla te aita famidrakuni sika aita famidrakuni fatsarais 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 ambara yatsara famiava lutsmetla te aita famidrakuni sika aita famidrakuni ambara yatsara famiava lutsmetla te aita famidrakuni sika aita famidrakuni fatsarais 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 Alleluia. Na dia efa somary lasa ary ny fotoanatsika ohatrany tsy mety mampihina raha tsy asitsika ira fitahina be androany ndao fa raha natsika amin'ity ira fitahina be ty a hoe tena tsofina raha mihitsy ianao androany e tena ho tahiny ianao raha miditra dia ho tahiny ianao raha mivoaka tena raiso zany androany a fa tena natao ho tahiny ianao raha miditra dia ho tahiny ianao raha mivoaka anao da mbaka micro koa e Alleluia. Ohatrany tsy ampy le micro koa e awa Alleluia. Sasa double micro mihitsy Alleluia. Fitahina ho anao mitera mankalaza Jehova favavonjanao atao izay tokony atao derao ny tomponao tsika rehetra mitera mankalaza manandrata feo Jehova favavonjanao atao izay tokony atao derao Kapapilna ny tomponao misokatra ny lamitrao antsika mirotsaka ny fitahiny tsy voatanise ho
Utaina noramini Utaina norambo Utaina kuzanana nawe Utaina kunyatera kini kibunau Utaina nyakunana Saina Jesus ya raiso zany a raiso amponono zany fa tena hotaina Andriamanitra ngetsika halleluja Makalaza ni obiare ante ova Ni diram vavade ni fixare Restaurasi Ni fanareci fanare echa Ni dera Makalaza Mi ubiare ante ova ante ova ai se talvez a mulher vavade ni fixarana Restaurasi rifanare echa Sukata nilani chawatsike Nirutsaka Votanise Utaina no Utaina naramidi Utaina narambo Utaina kuzandana nawe Utaina kunyatera kini kibunau Utaina nyakunana Miteran Jehova fatsara izy amen zany sainy famompony mirao azy mankalaza azy sainitsainy vagakana rehetra ataony mitadiavany Jehova sy ny hena ka tsy mamantakariva ny kavany fa ianao lay nataony hoe notahiny Aiza daholo le utaina Andriamanitra Etsikatsika faraparantsika amin'ny heriny ndray vao misy midera ny famolampony Ny fahasoavany fahasoavany Tonony Amin'ny taranakao Indrindra fa ho anao ambonina fahony Reo zava-tso zavatso Ny lanitra lanitra halleluja ny famolampony Ny fahasoavany ny fahasoavany ambony tontono Amin'ny taranakao ny tarany Indrindra fa ho anao indrindra fahony Reo zava-tso zavatso ny lanitra ei mama bella i Cristo bella miaraka amitsika halleluja sakany fitainy tsy metanise utainy anao ramidi tsy utainy anao rambo utaina fikozanananao e utainako ny aterakiny kibonao utaina ny ankonana halleluja misokatra ny lanitra ho antsika mirotsakany fitainy tsy voatanise utainy anao ramidi tsy utainy anao rambo utaina fikozanananao e utainako ny aterakiny kibonao utaina ny ankonana utaina ny ankonana halleluja eny ary avana malala tapitra fotoana atsika raha mbola tsotokany amin'rao ananitra jesosy a dia eo ny atsika raha pitso alina anaty babaka fiambenana amin'ny sivira sasany raha alina tsika dia efa hiaraka amin'ny anabavintsika Sherina anatin'ny vavaka intercession en direct dia raha pitso a anatanteraka ny batisa ny ranabavy a tsiry amboaramiel tsika na nambinina any amin'ny 91 na aty aminay fa andefa publication any a raha rivo ka raha misy aminareo eny amin'ny akaikikaiky eny amin'ny Ile de France any a te mba eo ntsika mba hiary sakafo a anao batisa dia mandefa mp any koa rehefa mitena zany rehefa eny amin'ny 91 na aty aminay atao batisa ka raha any amin'ny 91 a dia nareo zay any amin'ny Ile de France any te hiaraka aminay falifaly a ao am Jesosy tsara be nandro raha pitso dia mandefa mp any koa dia alefako ny adresy samita in'Andriamanitra www.andramokaizo.com afahanao mihainonjapeo akiradio a maheno totena isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo raha pitso amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny ray maraina atoandro a dia miverinao zao fandarany zao a dia tain'Andriamanitra tsika tsirairay avy a mbola misy toteny koa amin'ny ray a amin'ny efatra ary amin'ny fito ariva tainy Jesosy daholo a mahereza daholo samy tain'Andriamanitra amin'ny fitahina any nafitaly a isika rehetrarehetra halleluja